arahanao isaky ny sabotsy amin'ny folo ramaraina eto amin'ny radio tenin'ny fiainana. Tanora mendrika. Arahanao isaky ny sabotsy amin'ny folo ramaraina eto amin'ny radio tenin'ny fiainana. Fandaharana tompo sainila Latiana Rakotondranaivo. Miaraba antsika rehetra ny tokantrano izay manjoy ny onjam-peo teny fiainana amin'izao sabotsy maraina izao a. Miaraba anareo tonga soa anatin'ity fandaharana tanora mendrika izay iresahana ny tontolo misy ny tanora sy ny zavatra izay ataon'ny tanora ihany koa eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina. Entintsika anomboan'ity fandaharana androany ity ary a dia andeha aloha isika mamaky tenin'Andriamanitra dia izay misoratra ao amin'ny Kolosiana toko 4 ny 5:12 izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ho aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo an'Andriamanitra. Amen. Toy ny mahazatra dia Lalatina Rakotondranaivo no manolotra anareo ity fandaharana ity a. Ao arindrina kely ao isika dia handray vahiny iresaka amina vahiny anankiray isika ny amin'ny fisiana sehatra anankiray ifaneraserana ny zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy. Mialohan'ny tena iresantsika amin'io vahiny io aloha dia andeha anaraka ity hira anankiray ity isika. Insamanaku aku atwapuku iranda anisha ani kaelava nituluku situmani tofema melu velu nefani faliku hache Insamanaku aku atwapuku iranda anisha ani kaelava nituluku situmani tofema melu velu nefani faliku hache Andrianjaka mpampianatra amin'ny sekoly ambony Loterana momba ny teolojia na ny salta no sady mpiandraikitra no vondrona zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy no vahiny fandaharana tanora mendrika androany. Miarabanao pastora ary misaotra anao nanaiky ny vahiny ao anatin'ity fandaharana ity androany. Miarabanao koa Lalatina ary manolotra fisaorana ho an'ny RTF nanasa eto ary indrindra moa ianao izay mifandray tampo ary manasa. Dia miaraba ihany koa ireo PM rehetra manerana ny izay rehetra mahazo ny onjam-peo moa zany ary indrindra ireo mambra ao amin'ilay vondrona zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy. Io vondrona zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy io moa ho antsika tiano dia vondrona anankiray izay sokafana ao anatin'ny page Facebook. Pastora afaka zazavainao tiano antsika ve hoe inona ny tena nahatonga ny fanokafana io vondrona io?
Saotra indrindra ny nanokafana n'ilay vondrona moa zany a dia fantatsika tsara fa mihazakazaka ny resaka teknôlôjia amin'izao fotoana izao, ny resaka fifandraisana zany, ary ao anatin'izany ny fitsanganan'ireo karazana réseau social maro isan-karazany, ary ao anatin'ny anankiray izay tena fampiasa betsaka ny Facebook amin'izao fotoana izao. Dia ny nanorona an'ity vondrona ity dia olona hafa fa tsy izaho, fa izaho no lasa mpiandraikitra azy ankehitriny. Ny antony mahatonga an'ilay izy dia mba hisian'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny samby zanaky ny fiangonana zany. Izay angamba raha atao amin'ny teny tsotra sady fohy ilay izy, fa manana ny tanjony ihany koa moa ilay izy zany. Ny tanjony dia misy karazany anankiroa. Tanjona voalohany dia ny mba hifaneraserana, hifandraisan'ny zanaky ny FLM. Dia amin'izay fotoana izay zany hisy karazana fifampizarana, fifampitondrana am-bavaka, fifampahirezana, fampianarana, indrindra ny loteranina antsika zany, dia ny fampiorenana ny zanaky ny fiangonana. Dia ny faharoa ihany koa dia raha misy olona avy any ivelan'ny fiangonana izay tafiditra ao anatin'ny vondrona dia raisiny an-tanàn-droa. Amin'izay fotoana izay dia manana endrika fitoriana ihany koa amin'ny olona hafa ilay vondrona izany. Rehefa mijery ny zavatra izay voarakitra ao anatin'ny vondrona io pastora dia ao ny mizara tononkira, ao ihany koa no mametraka fanontaniana be dia be momba ny rafitry ny fiangonana, momba ny fanatanterahana liturjia ao amin'ny fiangonana, ahoana no entin'ny vondrona io mamaly an'izay reny fanontaniana be dia be ireny? Misaotra anao amin'ilay fanontaniana. Marina tokoa ny voalazanao satria tsy voafetra ny zavatra soratan'ny olona ao zany. Mana endrika maro isan-karazany, misy fizarana, misy ara-tsikera somary mafampana ary indraindray ho an'ny mpitondra ny FLM mihitsy azy angambany. Misy ihany koa olona izay manamora an'izany fifampiresahana zany. Izany no nahatonga anay amin'izao fotoana izao zany nametraka hoe misy ihany koa ny olona mandrindra n'ireny fomba firesahana rehetrarehetra eny. Ny fomba famaliana azy dia malalaka ihany koa amin'ny ankapobeny, satria misy membre maro isan-karazany ao. Mety ho gaga angamba ianao raha ilazao fa ny filohan'ny synodam-paritany Antananarivo dia membre ao anatiny ao, ary misy pastora maro be eran'ny FLM izay mikamba ao anatin'io vondrona io zany. Dia samy mamaly eo daholo zahay rehetra ireo, misy teolôjiana, misy pastora, misy mpiandraikitry ny fiangonana, dia samy mamaly arak'izay ahafahany mamaly an'ilay fanontaniana. Ny endrika mety sehoan'ilay publication moa zany no filazana an'izany, dia mety ho fanontaniana ilay izy, mety ho tsikera ilay izy, mety sosikevitra ilay izy, kanefa tsy maintsy misy ihany, tsy maintsy mitohy amina resaka lavabe foana ilay izy zany. Dia ilaina zany ilay mpandrindra manitsy ary raha sendra miborika na mivoana ilay resaka dia mamerina azy indray zany amin'ilay tena loha-hevitra vaovao. Raha vao resaka teolôjia ilay izy na fampianarana soratra masina no fanontaniana, dia matetika aza zareo miantso anay pastora zany hamaly an'ilay izy. Na dia misy ihany koa zany ny membre tsotra ao anatin'ilay vondrona mamaly azy, fa matetika dia izay pastora no antsoiny zareo dia mamaly zay zany arak'izay mba hainay amin'ilay izy. Nafinaritra be rehefa mijery an'io vondrona io koa pastora no mahita hoe mangetaheta ny vavaka tsotra indrindra ny tanora zany ao anatin'ny fiangonana ny ahafantatra bebe kokoa ny amin'ny hoe fandehan-draharaha sy ny mombamomba izany hoe mahaloteranina azy izany. Araka ny hevitry pastora hoe inona no azon'io vondrona io entina anamafisana an'izay fahafantarana izay sy fiantsoana sady ihany koa ny tanora mba handray andraikitra ao anatin'ny sehatry ny fiangonana. Misaotra indrindra, ny zavatra ho ataonay zany izao voalohany indrindra dia mahavondrona loterana azy, dia manomboka izao zany dia hivohy izay ny fampianarana tena loterana, mba ho fantatry ilay tanora ireo zany hoe inona marina moa ny zavatra loterana azy. Satria ny zavatra hita zany dia matetika tsy azon'ny olona ilay izy. Heverina fa manehotra anao fotsiny zaza hoe ny loterana moa dia miodidina rehefa manao rakitra, tsy manapaka hira mihitsy. Izay zany mba heverin'olona fa mahaloterana azy, kanefa tena diso izay.
fa ny mahaloterana dia tsy zavatra ivelambelany tahaka an'izay na pratika tahaka an'izay na liturgie fa tena ilay fototra mahaloterana antsika mihitsy arak'izay nampianariny Martin Luther azy. Ka izay fototra izay zany zao no hiverenanay manomboka zao anomboka amin'izay zay zany hoe izina daholo re teoka ngeza be ara-teolojia izay tena mahaloterana antsika mba tsy ho voafitaka ny olona amin'izay tena mahaloterana azy zay. Dia miainga avy amin'izay zany no mampianatra azy hoe mahaloterana azy izina amin'izay no toerany ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny fiarahamonina satria manana ny teolojia loterana dia manana ny tanjany lehibe mihitsy amin'izany hoe mitondra fanavaozana, mitondra ino izy ty fanasitranana ao amin'ny fiarahamonina sy ao anatin'ny fiangonana. Tokony ho fantatra ny tanora zany mba tsy ho faly fotsiny izy hoe ametraka fanontaniana titsikera fa mba hisy andraikitra ihany koa zany ijoroany ao anatin'ny fiangonana ary ao amin'ny vondronao zay no anomboka an'izany. Ianao ve mahatsapa hoe satria zao le resaka eo amin'ny Facebook ohatra no atao fa tsy hoe novoriana ny tanora atao am-piangonana dia tonga pastorana nazava hoe mahaloterana antsika tanora dia zao dia misy intérêt kokoa ve avy amin'ireo tanora eo noho izay lafin-zavatra izay hoe malalaka kokoa ny fifampiresahana, mora raisina kokoa satria mahazatra azy le hoe Facebook no andeha hijereny an'izay zavatra izay. Misaotra anao, za tena mahatsapa mihitsy fa tena fitaovana mahomby ny Facebook. Raha vao nanomboka an'izy io zany ohatrany hafahafa tampoka any le izy hoe ahoana moa zany hoe za pastora nefa any amin'ny Facebook any resaka amin'reto tanora reto satria ny Facebook koa zany tsara ihany koa ny manamarika fa misy koa ny lafiratsiny le izy satria misy ireo karazana zavatra mitsofotsofoka na mety manao piratage zany no filazana zany amin'ny teny frantsay. Fa ny zavatra hitako anefa dia leo feedback avy any amin'ny tanora, mahazo message maro be foana zany isan'andro hoe misaotra pastora amin'ny zavatra nampianarinao tao. Ohatra zao nampianatra an'ilay mandeha mikasika an'ileo loko liturgique sy le symbole rehetra ao anatin'ny altaran'ny fiangonana loterana malagasy. Dia miteny zareo hoe misaotra pastora tena mbola tsy haiko mihitsy zany hatramin'izay hay zany ny dikan'ilay izy. Donc zany nahatafitan'ilay izy zany azy zany. Ary ny zavatra hitantsika koa moa zany dia hoe ny ankamaroan'ireo tanora reo anie ao amin'ny Facebook daholo, indrindra ireo izay miasa any am-piasana moa zany dia mampiasa ny Facebook io manomboka ataoko hoe amin'ny 7 maraina mirahava amin'ny eny izy dia eo foana ny ankamaroany mahita an'ilay message sy ny hafatra rehetrarehetra. Donc zany ny any am-piangonana mety alady maraina ihany ny pastora no afaka mampianatra na raha misy fampianarana soratra masina hafa ny andavanandro dia mety ora vitsivitsy ihany fa ny eo amin'ny Facebook dia manana an'izay fotoana lava be izay ny tanora ahafahany mihaina ary ahafahany ihany koa zany mampafantatra ny tanora. Fa mino aho zany arak'ilay fanontanianao teo fa tena mahomby ilay izy ary tena tafita any amin'ny tanora ny hafatra izay tena ampitaina. Nenazy zao zavatra anankiray nafinaritra anao rehefa nijery an'ilay zarana ataon'ny tanora be lehibe ao amin'ilay vondrona zany dia ohatra hoe amin'ny ao ilay sorisorena kely iny, malahelohelo kely iny mahita tenin'Andriamanitra anankiray tendra hita eo na hoe tononkira anankiray nalefa nanamana anankiray eo dia ohatra ny efa mahazo fampaherezana sahady hoe indray tsy nampoiziko mihitsy nahita an'ity fa amin'izay lafin'izay ohatra zao dia efa mitondra zavatra anankiray ao anatin'ny tontolo andro izay mandalo ao anatin'ilay vondrona ny fisiany. Anaraka hira anankiray tsika pastora dia ao aorian'izay izay tsika hiverina ao anatin'ny resadresaka izay hifanaovana atao anatin'ity fandaharana. Efa noazavaina raha izao ianao vao manjohy ny radio teny fiainana raika amin'ny 104 dia ampatsirina anao fa ato anatin'ny fandaharana tanora mendrika no misy anao amin'izao fotoana izao i pastora Olivier Andrenjaka izay mpandrindra ny vondrona zanaky ny fiangonana loterana malagasy amin'ny Facebook sady mpampianatra ao amin'ny salta no vahiny ato anatin'ity fandaharana androany ity. Efa noazavaina tamin'ny tapany voalohany teo ny mahakasika io vondrona io ny tanjona izay tiany hotratrarana
ary ny serasera izay fanaovandreo mpikambana rehetrarehetra ao anatiny ao. An'ity tapany faharoa ity pastora manitikitika ny saina ihany hoe be ireo teny izay ambara ao anatiny io vondrona io a betsaka ireo mandray anjara inona no toin'izay resaka be dehibe fanaovandreo zay. Marina tokoa zany satria misy foana tokoa zany no manontany ao amin'ny groupe Facebook eo hoe mankaiza tokoa mo reto sosikevitra marobe reto izay hita fa mahasoa, maninona no mijano eto amin'ny Facebook eto fotsiny le izy. Dia ny zavatra okendrenay amin'izao fiaingana vaovao zao zany dia izay mpandrindra ny groupe dia handray an-tsoratra amin'izay. Zany hoe atao matotra amin'izay zany le izy mba tsy ho nofinofina resaka manidina eny amin'ny rivotra fotsiny fa tena handray an-tsoratra zany izahay dia ampitany zany amin'ny tompony andraikitra na ny olona voakasiky ilay resaka. Ohatra fotsiny zao rehefa nisy fotoana zao teo aloha teo nisy resaka mikasika ny radio FM. Manino tsika FLM no tsy marototra amin'izany fananganana radio FM zany. Amin'izay fotoan'izay zany lalatiana dia hoentinay eto aminareo eto amin'ny radio ny sosikevitra sy ny etaetan'ny olona mba ho hitanareo koa le izy. Na raha ohatra zao hoe misy zavatra mahakasika ny Synodam-Paritany ohatra dia ho angatanay zany ny filohan'ny Synodam-Paritany manao réaction na valiteny avy hatrany ao amin'ny groupe mba ho hitan'ny membre ao zany fa zavatra mivaingana, zavatra hatao ao fa tsy zavatra nofinofina maniditsidina any amin'ny rivotra. Zay zany zavatra okendrena hatao manomboka izao. Zay no mikasika an'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajy ny pastora. Fa ho an'ilay mpikambana ihany koa inona no mba mety hoe zavatra tokony ho atao rehefa hoe une fois izy miditra ao anatin'ilay vondrona mandray anjara amin'izay serasera rehetrarehetra ao izy, inona no mety hoe fampirisihana ataonareo ihany koa mba ho fandraisan'ny anjara, fitondrana anjara brika amin'ny asan'ny fiangonana. Izay lefa milazaiko tary aloha, rehefa fantatry ny olona tsara ny toerana loterana azy dia fantany fa izy dia mpisorona ao anatin'ny fiangonana, tafiditra ao anatin'ilay hoe mpisorona ny mino rehetra. Ary matetika miverimberina ao amin'ny groupe ao zany fomba fiteny zany. Ny zavatra ataonay amin'izao zany dia hampandray andraikitra an'ireo tanora ireo amin'izay. Hoe raha misy zavatra miseho any amin'ny fiangonana dia tsy hitondra an'ilay izy ankao amin'ny groupe fotsiny ilay tanora fa tonga dia hihetsika avy hatrany. Satria ny zavatra fahita moa amin'ny groupe zany ohatra hoe mitondra an'ilay izy dia miteny fotsiny izy hoe ina ary no ataontsika mandroana ity zavatra ity, ina ny vahaolana, ina nefa nataondry anina sy anina. I pastora ohatran'izao nanao ohatran'izao fa manomboka izao zany dia ho ampianarinay fa ny mpino rehetra ary ao anatin'izany ny tanora ny membre ao dia sady mpisorona no mpaminany araka ny fampianaran'ny Martin Luther. Ny mampaminany moa zany dia isika izay mitory ny tenin'Andriamanitra ary ny mampisorona dia isika izay mitondra ny olona mankao amin'Andriamanitra dia ireo asa anankiroa ireo no tsy maintsy hietsehan'ny tanora amin'izay mihetsika avy hatrany izy raha misy zavatra tandrify azy ho ataony amin'ny fiangonana. Ho atoronay azy zany hoe izao no tokony atao amin'izany toe-javatra manokana. Naresaka ianao pastora teo hoe hanao karazana restitution ianareo mpandraikitra an'ilay vondrona any amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Fa satria misy resaka izay hoe mangetaheta ilay mpikambana ao mba te azo valiteny izy raha ohatra ka misy fanontaniana tena manery azy ao, inona no mety hoe mba zavatra azonareo atao mba hamaliana izay etaetan'izay. Misaotra indrindra. Izay no tiako hanaovana antsoavo eto androany satria ny tena koa moa zany miasa manana ny asa aman'andraikitra dia indraindray tsy maharaka an'ilay fanontanianao dia matetika saiky izaho rery zany tena mba mandray anjara aminay pastora. Nefa misy pastora marobe, misy teolojiana marobe, mpianatra teolojia, mpiandry marobe ao anatin'ny groupe io kanefa matetika dia somary tsy dia hita loatra zany ry zareo dia manao antsoavo atoko miseho ianareo pastora sy teolojiana sy tompon'andraikitra rehetra mba metenena amin'ireo tanorantsika ireo valio ny fanontaniana ary mba atao izay hahafapo azy satria anjarantsika ihany koa anjarandraikitra fanompoantsika ihany koa izany. Vao fotoana vitsy ihany pastora zany zay nisin'ity vondrona ity, tsy haiko roa sa telo taona zay no nisiny. Inona mba nofinofiny pastora satria ianao zao mpiandraikitra hoe afaka fotoana elaelany dia inona mba ho tena ho tanteraka raha momba an'io
vondrona zanaka ny fiangonana loterana malagasy io? Ny mba nofinofiko izao zany dia hitombo marobe ny mpikambana aloha. Izay aloha ny voalohany indrindra dia hisy rafitra matipaika hifampizarana ny tenin'Andriamanitra ary angamba tsy hijany eo amin'ny ara-panahy fotsiny ilay izy fa mety hiompana amin'ny maha-olona manontolo mihitsy. Ohatra hoe hisy olona mpanao formation kely, ohatra resaka informatika, zany hoe lasa hoe centre kely anankiray zany ho an'ny tanora mihitsy zany ilay groupe. Ary indrindrandrindra ihany koa angamba ataoko fa tsy diso raha ohatra ka mba hisy fihaonana ihany koa ireo membre reo ndray andro any amin'ny toerana anankiray dia ho tonga daholo izay rehetra pastora rehetra ao anatiny hifankahita-tapa, hifampahery ary hifanohana amin'ny asa atao. Fantanena farany raha mpikambana ao anatina fiangonana loterana malagasy aho zao maniry ny hiditra ao anatin'ny vondrona io, ahoana ny lalana ahafahako ho tafiditra ao? Mora kely sady tsotra kely mihitsy. Raha vao manoratra eo amin'ilay fanaovana recherche ao amin'ny Facebook ianao hoe ny zanaky ny fiangonana loterana malagasy dia cliquenao io zany dia manao fangatana hihiditra ho membre ianao dia ho ampidina minitra vitsy fotsiny aorian'izay dia tafiditra avy hatrany ianao. Misaotra indrindra pastora amin'izay fanazavana izay. Mino aho fa maro isika izay narety fandarana androany ity no mba maniry ny ahitany vaovao sy ny serasera rehetra izay omena ao anatiny io vondron'ny zanaky ny fiangonana loterana malagasy io. Mankasitraka anao pastora nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana tanora mendrika androany. Misaotra anareo tompoko nanasa ary mangataka amin'Andriamanitra isika mba hiroborobo ny asa sy ny fifampizarana sy ny fampianarana ao anatin'ny vondrona dia manao veloma ny mpiainontsika rehetra, indrindra ireo zanaky ny fiangonana loterana malagasy ao amin'ny groupe Facebook. Afaka faly miarahaba antsika rehetra zanaky ny fiangonana loterana malagasy izay manaraka ny Facebook zanaky ny fiangonana loterana malagasy natratra zao 10 taona zao, ka ny fanamariantsika ny 10 taona dia fifaliana ho an'ny Prof Benefilem ny miaraka amintsika ary manolotra koa reo pastora maro teolojiana andray anjara ao anatiny zany fankalazana ny 10 taona zany anomboka ny 4 ny volana May hatramin'ny 13 ny volana May. Raha tsika mifanesisesy eo ny fampianarana lahateny, toriteny, ho fampahirezana sy ho entin'ny tompo koa mamangy antsika amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena zao. Fanadrifindrindra amin'ity vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena ny Covid-19 tia ny fankalazantsika ny 10 taona, nefa na dia eo azy zany dia isaorana manokana ny teknisianina rehetra, ny admin izay manao ny ainy tsy ho zavatra ahafahantsika manaraka ro fampianarana lahateny ary toriteny amin'izao 10 taona izao. Eto am-pamaranana dia mety maro ny zavatra hitantsika ao anatin'ny Facebook zanaky ny fiangonana loterana malagasy, saingy tahaka ny vocational izy ireny, izay ratsy erina ary izay tsara atelemo. Ny tena tanjony ny fampianarana dia ny amaro toerana ny traditionna ny fanekempinoantsika indrindra fa ny tena Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary ambonin'izany rehetra zany dia mahirezintsika rehetra ho tratrany ny 10 taona manaraka indray ary Jesosy tompony fiadanana ombantsika tsirairay avy. Amen.
teny iza asany araina fa mandeana teny iza Mandika apandosundushu vizentana siapisafazaraku atamarirai Kisika itu ribeni na tifangasiya Visaninu ganaji Kristi na tiralasiya Visaninu ganaji Kristi Mandika apandosundushu vizentana siapisafazaraku Mandika apandosundushu vizentana siapisafazaraku Miarahaba antsika rehetra mpikambana ato amin'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy na ny ZFLM. Ny fafito amby roapolo ny volana May taona 2024 sy ny fito amby roapolo ny volana May taona 2024. Feno folo taona katroka amin'ity taona ity ny niorenan'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Tsy avelantsika handalo fotsiny zany fotoana izany fa ankalazaintsika amin'ny fomba manokana. Hisy karazana etsika maro izay hatao eto amin'ny ZFLM toy ny fampianarana, toriteny sy ny maro samihafa. Ny faneva izay iorenany izao fankalazana izao dia ny anankiray tamin'izay nomenareo mpikambana ihany dia ny Hebreo 10:4. Hebreo 10:4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Fotoana izay tokony hibanjinantsika tsirairay tokoa na ny fiangonana koa aza, izany faneva izany tokoa izao fotoana sarotra lalovany ankohonana sy ny fiangonana ary ny firenena izao. Fotoana izay tsy maintsy hanehoantsika ilay fitiavan'i Kristy ka hiseho vatana amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataontsika eo anivon'ny ankohonantsika ny fiangonana ary ny firenena. Ireto azy misy daty fitadidy izay tsy tokony ho adinontsika. Manomboka amin'ny 14 ny volana May ka hatramin'ny 13 ny volana May dia isy fampianarana marobe izay andeha live eto amin'ny vondrona ZFLM. Ka isy fampianarana enina isan'andro izay harahintsika amin'izany. Ny vondrona ZFLM ihany koa moa zany dia nihitatra amina zavatra marobe tahaka ny YouTube ary ny any amin'ny page ihany koa ary indrindrandrindra ihany koa ny famoronana application izay azontsika ampiasaina amin'ny finday. Ireto ihany koa misy daty hafa manomboka amin'ny 4 Oktobra ka hatramin'ny 1 volana Novambra no tampony ny fankalazantsika ary ny 17 ny volana May ka hatramin'ny 17 ny volana May taona 2024 no amaranana izany fankalazana izany. Dia mirary antsika rehetra hanaraka sy anjoy ny vondrona ZFLM azahoantsika ireo karazana fampianarana sy ahitantsika ihany koa ireo fanentahana maro samihafa momba ny logo sy ny hira faneva ary ireo tetikasa foezaka sy lavitrezaka izay ka sainy vondrona hatao.
dia mirary ny fiadanany tompo sy ny fanantenana velo ao amin'i Kristy ho antsika rehetra. Jesusyo di fasuhavana sa iyay nanay iza timba metiritra fanatoy zawana mipuy-puy katrani fatimba metila ampianay Jesusyo di fasuhavana sa iyay nanay
afaka asika sotranao Andriamanitra ny fitiavanao sy ny fanatramponao mbola nomezanao ny fotoana ahafahanay mampianatra handray fampianarana amin'ity androany ity avy aminao zany Jesosy ka izao nanao indrindra dia mampianara ary mitenena tahaka ny fanaonao ho anay andrasanay lesona zay ahatonga anay ho mpino hanao ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Eny tokoa ny voalohany teny dia ny fisaorana an'Andriamanitra amin'izao nahatratrarany Zedefelem na ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy manerana an'izao tontolo izao nahatratra izao 10 taona izao. Faharoa manaraka an'izany miarahaba ihany koa ny FLM rehetra manomboka amin'ireo membre amin'ny profil be ny FLM, miarahaba ny administrateur rehetra ato amin'ny ZFLM, miarahaba antsika FLM rehetra zay membre ao anatin'izany ZFLM izany amin'izao nahatratrarantsika ny 10 taona izao. Andriamanitra ny fiadanana ny fomba sy hitay antsika rehetra. Anjara fampianarana soratra masina no menay, kanefa mialohan'izany dia tsara ihany mampahatsay mba tsy ho adino ny fanevantsika FLM izay avy amin'ny prof UB amin'ity taona 2024 ity. Izany dia ny Hebreo 10 ny 9:4 izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Amen. Io no fanevan'ny FLM amin'ity taona 2024 ity. Ny anjara fampianarana nomenay kosa dia ny ao amin'ny Luka 4:12 dia ny andininy 12 hatramin'ny 15. Luka 4:12 ny andininy 12 hatramin'ny 15 izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary Jesosy tamin'ilay nanasa azy kosa, raha manasa olona amin'ny sakafo atoandro na sakafo hariva ianao dia aza ny sakaizanao na ny rahalainao na ny havanao na ny namanao manan-karena no asainao, fandrao alasanao kosa ireo ka dia ho vavaliny ianao. Fa raha manasa manao fanasana ianao dia asaony malaelo, ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba, dia ho sambatra ianao satria tsy manan-kavaly ireo, fa ho valiana kosa ianao amin'ny fitsanganan'ny marina. Ary ny anankiray tamin'ny niara-nipetraka nihinana taminy dia nandray izany kanao tamin'ny hoe sambatra izay hinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Izany no anjarantsika amin'ity fampianarana ity. Raha ny fanevan'ny fiangonana Luterana Malagasy amin'ity taona 2024 ity izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Hebreo dia manindrindrindra ny fitiavana sy ny asa tsara. Ary ny hoe aoka isika, ilay isika eto dia manondro ny Hebreo na ny Jiosy izay anoratana an'ity epistily ity. Aoka isika, io isika io dia manondro ny Hebreo efa mino an'Andriamanitra, manondro ny Hebreo efa mino an Jesosy, fa tsy manondro jentilisa tsy mino tsy akory. Noho izany efa
ao ambadika mialoha sahady amin'ity fampianarana ity nefa finoan'ireo izay mandreny teny ka anoratana ny episty fa ho an'ireo efa mino ireo zany ny tsindrina aminy, ny angatahana aminy, ny iangaviana aminy dia ny hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Ary mifandray indrindra amin'io fitiavana sy asa tsara io ilay texte ao amin'ny Lioka 7:40 ny 9:40 hatramin'ny 15:40 nomena ampianarana eto, izay tsy inona fa fanasana olona hisakafo. Ny contexte mialohan'ity texte ity dia ilay loholona fariseo nanasan Jesosy ao an-tranony hisakafo. Loholona fariseo mitovy tanteraka amin'ny Hebreo amin'ny fanevantsika eo izany fa matoa loholona fariseo dia olona efa mino an'Andriamanitra koa izany, ka io olona efa mino nanasan Jesosy io koa no anaovany an'ity teny fampianarana amin'ny texte anjarantsika ity. Fitiavana, fifampandinihana, hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Tohatra ny hoe manjavozavo, zany atao hoe hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ao amin'ny fanevany FLM 1:20 izany, fa hoe hampandroso ny fitiavana amin'ny fomba ahoana, hampandroso ny asa tsara amin'ny fomba ahoana, izany indrindra, izany fanontaniana izany no valiana amin'ity texte fampianarana nomena ity dia ny Lioka 7:40 ny 9:40 ilay hoe ahoana ny hampandrosoana ny fitiavana, ahoana ny hampandrosoana ny asa tsara, dia valiana fa amin'ny alalan'ny fanasana tsy ny rahalahy, tsy ny manan-karena, tsy ny piraitam-po, tsy ilay eritreretina hoe ataoko ity mba hanaovany amiko koa, tsy izay no asaina fa manasa ny malahelo, manasa ny tsy manan-kavaly, fa ho valian'Andriamanitra isika amin'ny fitsanganan'ny marina araky ny 4:40 amin'ity texte anjarantsika ity. Izany hoe tsy ny finoana fotsiny no hahazonan'ny lanitra, fa ny asa tsara, ny asa fiantrana vokatry ny finoana izay fa ao amintsika, fitiavana ny hafa izay fa misy ao amintsika izay mino. Zao no olana maro amintsika kristiana luterana no diso zavatra iray loha. Ny ankabeazantsika dia manaraka arabaky teny loatra ny hoe finoana irery ihany. Zany manko no fanevany maha luterana manerana zao tontolo zao, finoana irery ihany. Ka amin'izay isika dia mihevitra fa ampy ny hoe finoana satria irery ihany, ka tsy mila fanampiny, tsy mitady zavatra hafa fa finoana irery ihany. Nefa na izany dia isaorana an'Andriamanitra, isaorana koa ny amin'ny profet be ny fidy ny amin'ny Hebreo fanevany ity 1:20 ity, izay tsy misaraka amin'ny finoana, tsy finoana intsony fotsiny, fa hoe raha milaza tsika teo hoe amin'le hoe isika ny mahampino
de zao hampandroso an'ireo io isika efa mino io no amporisiny mpanoratra hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hoy tsika teo amin'ny fomba hoana verina indray manasa ny malahelo zay tsy manan-kavana. Aoka isika kristiana luterana rehetra izay mandre mahita izao fampianarana izao, mba hanova fisainana, hanova fihevitra, ka tsy hijanona fotsiny amin'ny finoana irery ihany, fa io finoana efa ao amintsika io, io finoana efa ananantsika io no hitarika atsika ho amin'ny asa tsara. Maro amintsika kristiana luterana mieritreritra fa ivelan'ny finoana dia tsy maninona na tsy atao azy, tsy maninona na tsy misy azy, ka eritreretintsika ho adiafora na tsy ankina mpamonjena izany, ka tsy manova ny fitsarana na manao tsara ianao na tsia. Tsy ny finoana irery ihany no hojereny Jesosy amin'ny andro fitsarana farany, fa ny mpino nanao asa tsara, ny mpino nanasa ireo tsy manan-kavana. Izay no voalaza amin'ny Luka 7:7 ny 7:7 teo. Ary izany rehetra izany koa dia mbola hamafisin'i Jesosy ao amin'ny fampianarana izay lazainy ao amin'ny Matteo 5:20 ny 1:3 hatramin'ny 7. Ka ilazany Jesosy fa rehefa ho tonga izy avy eny amin'ny rahony lanitra hitsara ny hovavonjy sy ny hovery miaraka amin'ny raonjeliny, inona ny zavatra iseho? Hanavaka ny hovavonjy ao ankavanany sy ny very ao ankaviany. Amin'izay izy dia ilaza hoe ave ianareo zay notahiny raiko, handova ny fiainana mandrakizay izay efa voavoatra ao anareo. Dia inona ny toy? Fa izao, fa no anao nomenareo hanina, nangetaeta aho nampisotoinareo, tsy nanan-kitafy aho no tafianareo, tanatranomaizina aho no vanginareo, narary aho no tsaboinareo, dia ireny le olo voavonjy ireo indray tsy mahafantatra ny tsara nataonao amin'i Jesosy, ka ilazany hoe Tompo, vina ianao no hitanay nona ka nomenay hanina, nangetaeta ka nampisotroinay, natao ny tanomaizina ka novanginay, nanarary ka no tsaboinay. Foi Jesosy amin'izy ireo, izay nataonareo madinika kely indrindra, mino ahy ireo no nataonareo tamiko. Ireo no voavonjy. Amin'izay Jesosy tsy hijery ny finoana fotsiny ny mahampino, fa hamaly ny olona araka ny soa zay nataony. Fa hoe zay nataonareo taminareo madinika kely indrindra minareo no nataonareo tamiko. Ary ny tohiny dia ho anareo zay tsy nanao ninina amin'i Jesosy ka ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ry havana malala, azao diso hevitra, diso fampianarana, diso finoana isika. Fa izao raha ohatra ka izao manokana no tsy maintsy hifidy teny tokana amin'izao fampianarana rehetrarehetra izao, dia ny teny fitiavana, izay teny tsara indrindra no teny tokana amintinana indray mbavany fampianarana ray manontolo. Andriamanitra fitiavana. Ary Andriamanitra no fitiavana voalohany. Jesosy fitiavana. Ary nandidy 10 aza izay fintin'i Jesosy amin'ny hoe didiny fitiavana, fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana namana. Araka ny ao Matteo 5:20 ny 7:30 hatramin'ny 7. Tsara ny fitiavana.
tsara ny mitia ary tsara koa ny tiavina. Tsara ny mitia an'Andriamanitra ary tsara indrindra ny tiavin'Andriamanitra. Tsara ny mitia ny namana ary tsara koa ny tiaviny namana. Ary izany no ampiresin'Andriamanitra hataontsika nao amin'ny fanevany Efilem 1:24 zany teny Hebreo 4:4 ary indrindra amin'ity texte izay nanasany loholo ny fariseon'i Jesosy ity ka ampianarany sy ampirisiny ilay fariseo tompotrano hanasany malahelo tsy manan-kavaly mba handraisany ny valim-pitia any amin'ny farany. Tsy misaraka fa mifandray mandrakariva ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namany. Manindry io tsy fisarahan'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana namana io i Paoly ao amin'ny Korintiana 1:7 amin'ny 1:1 dia milaza i Paoly fa na dia manao ny fitenin'anjely sy manao faminaniana aza ny mino kanefa tsy manana fitiavana ny namana dia tsy mitsinona fa ty mikipantsina maneno fotsiny zany. Ary amin'ny 9:7 dia milaza indray i Paoly fa na dia ny namana isika ka manome ny fananantsika sy ny aintsika ho an'ny namana kanefa koa tsy manana ny fitiavana le voalohany, fitiavana an'Andriamanitra, dia hoy indray Paoly hoe tsy mahasoa antsika izany. Ka tsy maintsy miaraka sy mifameno sy misaraka mandrakariva ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Izany indrindra no tiany Jakoba ho teneno amin'ny epistiliny hoe ny finoana tsy misy asa dia tsy vaniny. Jakoba 2:20. Ko dia miantso atsika Andriamanitra ho amin'ilay asany finoana. Asany finoana izay tsy mbola tsindrian'ny Paoly ao amin'ny Tesalonika 2:1-9. Asany finoana. Ity finoana miasa ity dia matetika oharintsika pino amin'ny sarety, omby mitarika sarety, omby mitondra sarety, sarety zay feno zavatsoa taritin'ilay omby. Tsy ny asa no mandeha aloha, tsy ny sarety no mitarika ny omby, fa ny omby mitondra sarety, mitarika sarety. Ka amin'izany dia ny finoana no manao ny asa tsara. Matetika isika kristiana raha misy manam-pahoriana dia matetika mampiasa ny Apokalipsy 4:7 ny andininy 7:7 izay milaza hoe sambatra ny maty eo amin'ny tompo ary farana ny Jaona mpanoratra amin'ny hoe fa ny asany manaraka azy. Izany hoe ny olona zay maty eo amin'ny tompo ka manana fahasambarana tonga ny amin'ny lanitra na fiainana mandrakizay dia sambatra. Fa tsy ny teny Jaona mpanoratra ka manao hoe ny finoany manaraka azy, tsia, fa ny asany manaraka azy. Ry havana malala, betsaka ny asa tokony ataontsika fiangonana, na ny marimarina kokoa tokony ataontsika kristiana amin'ny maha asa tsara azy. Betsaka ny fanaovan-tsoa adiditsika samy kristiana, na amin'ny samy am-piangonana izany, na amin'ny samy mino izany, indrindra fa amin'ny tsy mino koa,
izay tafika masina tsara indrindra raha teo ny fanampianany tsy mino mba hahafantarany fa manam-pitiavana ireto mpino kristiana ireto ka ndeha koa aho hanaraka azy ireo. Anjaratsika mieritreritra hoe izaho ao amin'ny sampana velona ao amin'ny fiangonana luterana, inona ny asa tsara ataoko isan'andro, inona ny asa tsara anompoako ny hafa isan'andro, inona ny asa tsara ataon'ny sampana ohatra, fikamanam-behivavy, fikamanan-dehilahy, ny tanora, ny sekolalahady, indrindraindrindra ilay sampana vaovao sy farany, ny diakona, inona ny asa ataontsika, asa fanompoana fa ny eo amin'ny mpitiavana ho an'ny hafa. Sao sanatrelahy tonga amin'ny resaky ny maro be dehibe izay anomezantsiny ny fiangonana ka hoe misy ny ambombava dia manao izay ampamirapiratra ny ao am-piangonana, ampitombo ny trano fidiovana sy ny sisa fotsiny tsy ratsy zany, zay zao tsara kokoa ny maneho fitiavana ny hafa amin'izany ambim-bola izay volan' Jesosy tokony natao hanao am-pitiavana ho an'ny hafa izany. Amin'izao taona enantsika 2024 izao nanomboka tamin'ny taona lasa dia miainao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana isika. Maro ny fiangonana mikatona, maro ny mpianakavy tsy mifamangy, na izany anefa dia ilay teny tokana no hany vahaolana, fitiavana. Io ilay tsy voasakany elanelana, io ilay tsy voasakany varavaram-piangonana mihidy, na mihidy ny fiangonana ilay falehatsika isan'andro, isan-kerinandro. Tonga izao ny fotoana fa na mikatona ara ny varavaratsika noho ny fahamehana ara-pahasalamana dia tonga ao am-povoantsika ilay Jesosy be fitiavana ka milaza manao hoe fiadanana ho anareo. Tiavo Jesosy, tiavo ny namana, tiavo ny manodidina, indrindra ireo izay mahantra sy malahelo, tsy manan-kavaly fa handray valim-pitia be dehibe, valim-pitia mandrakizay avy amin'ny Jesosy, avy amin'Andriamanitra isika. Ho an'i Jesosy rerany ny voninahitra zay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay, ho amintsika rehetra ny fiadanany tompony. Amen. Hallelujah, hallelujah.
20 degré fandiby ny rahona sy ny masoandro somary misy rivotra zany ny toetrandro eto Montréal amin'ity andro anio tia tsy ilaza ny toetrandro aminao kory ao ka fa ilaza kosa ny mety toetry ny fankalazana ny 10 taona ny ZFLM na ny vondrona zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Ny teny faneva dia hoe aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hebreo toko 10:4 izany tenin'Andriamanitra zany no arabanantsika amin'izao fotoana izao 10 taona ny vondrona ZFLM no resaka antsika eto zay teny faneva rahateo zay ny arabako anao zay. Ny resantsika manaraka dia ny application zay anaovantsika tsangam-bato amin'ity taona ity. Ny application voalohany dia mahakasika ny annuaire ny théologiana sy ny pastora izay miasa ao anivon'ny sahany FLM ka ho hitantsika ao anatin'izany ireo pastora isa-tsinôda, ireo théologiana, inona ny andraikitrany, inona ny contact ahafahana mahazo azy, afaka atao recherche hoe iza no pastora ao anaty sinôda anankiray, ohatra hoe avoay amiko zay rakoto mamonjy rehetra ao anatin'ny miasa amin'ny FLM dia hitako hoe ty le rakoto mamonjy tadiaviko ity pastora ty na ity théologiana ty zavatra ohatrohatr'izay no ao anatin'ny annuaire. Ny application faharoa dia mahakasika ny géolocalisation zany hoe raha ohatra zany manana diatsika makany amin'ny faritany makany amin'ny province zany dia mitaditsika hoe aiza no mety misy fiangonana Luterana eto akaikikaiky eto ohatra dia ho hitanao amin'ny alalan'ny application zay amin'ny fanaovanao recherche amin'ny application. Fa io dia mila tanana maro avy amintsika satria mila coordonnées exact zany na hoe à peu près exact zay raisitsika amin'ny alalan'ny Google Map dia io ifandrombonantsika tanana mba manangona andreo mba ho donné afaka anaovana an'ilay application zany hoe misy atomboka antsika amin'ny fileovana aloha le izy satria be da be ny fiangonana fa fileovana aloha ny renivohim-pileovana sy ny synôda no raisitsika dia rehefa azontsika daholo zay coordonnées zay dia ampidirintsika ataontsika ny application dia hoe rehefa eto ifanadina ohatra dia aiza ho aiza no misy fiangonana Luterana dia hita eo zany amin'ny carte eo hoe aiza le izy dia manampy anao be da be zay application zay. Ny fahatelo amin'ny application zay resako dia ny application tononkira. Io tononkira io dia miresaka ireo hira rehetra zay nahafantarana ny FLM hatramin'izay mety ho firana Luterana talohany FFPM zay tsy tafiditra anatin'ny firana FFPM izany, mety ho firana Kolondoy izany, mety ho hira zay faneva nahafantarana ny FKTLM Zaikabe sy ny Zaikabe ny Fifila sy ny sisa, mety ho firana maro samihafa zany hira samihafa zay atambatra antsika ao anatin'io application tononkira io mba ho mora ho raisina sy mora iraina rehefa misy ny fotoana zay iarahantsika ka efa atsika miara midera an'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Ary ny fahaefatra dia ny géolocalisation ihany, fa io indray dia ny service ananatsika zany hoe ireo ohatra hoe ireo trano fiofanana, toeram-piofanana samihafa, fambolena, fiompiana ho mpampianatra, ireo fampianarana, kolejy Luterana maro samihafa, ny fitezana ireo manana olana amin'ny lafiny fandrenesana na ny fahitana sy ny sisa sy ny tonia ireo sampandrara, sampam-pikambanana, talea, dia afaka ho hitantsika amin'ny alala géolocalisation ny information mahakasika zay raha ohatra ka hanao an'izay application zay ihany koa isika amin'ity tsangam-bato ity. Ny fahadimy dia ny karazana ohatrany hoe mana isan'andro ahitantsika fampianarana, fampiarezana isan'andro ho antsika tsirairay avy. Izy io dia metrahantsika ireo fampianarana sy fampiarezana avy amin'ireo ray aman-dreny maro samihafa atao amin'ny vondrona ka afaka atambatra antsika ao anatin'izany ataontsika ohatrohatrany hoe mana isan'andro zany ho vakitsika, ho fampiarezana antsika, ho fianarana antsika isan'andro mandritra ny taona. Dia mila olona hanangona ireo fampianarana ireo
mba ho feno ny andro rehetra ao anatin'ny taona, dia izay no ataontsika ao anatin'ny application mazava ho azy fa misy ny mise en forme sisisa izay tsy maintsy hoarana amin'izany ho an'izay anangona ny information reo fampianaranareo dia ny développeur sy ny mpanao conception ny application no miasa rehefa avy eo. Zay daholo angamba le application rehetrarehetra izay tokony horesahana amin'ity ezaka ny tsangambady ity, ka manao antso atsika rehetra izay manatalenta amin'ny fanaovana application, fanaovana développement sy ihany koa na tsy manatalenta amin'ny développement fa afaka manangona la information resahako teo, ohatra hoe manangona ireo fampianarana izay atao anatin'ny ohatrany hoe mana isan'andro, manangona ireo tokony ho fantatra amin'ny coordonnées an'ireo fileovana coordonnées Google afahana manao alay base de données géolocalisation dia akasitrana be da be zany dia raha vonina amin'ireo ianao misy afaka mesanao tanana amin'ireo tany saiko ireo dia soraty eo amin'ny commentaire hoe vonina zahako zao no afaka ataoko, dia mifampirisaka bebe koa sika any ambadika amin'ny fandridrana sy fanatanterahana azy. Zay dia veloma. Iara ivavaka isika rehetra, ry Andriamanitra raha isy zanaka ry fanahy masino, saotranao zahay no ny halehibe ny fitiavanao anay sy ny famindramponao indrindra, mbola nahatratraranay ity andro androany ity, ary zahay koa izao dia ao anatin'ny fankalazana ny fahafolo ny zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy ito amin'ity tambazotra serasera ity. Saotranao zay no nanomezanao anay zany fitaovana izany izay ifaneraseranay ary koa ifankaherezanay ary ampielezanay ny teninao mba ho teny fiainana tokoa, ho teny manam-pahefana eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay. Saotra amin'ny fahatanterahany zao fampielezana ny teninao zao ry Tompo, ka ny angatahanay dia ny fitarihan'ny fanainao masina mba hatanteraka izany asa lehibe izany, dia ny hampitoerana ny teninao anatin'ny fonay, hanjakany teninao eo amin'ny fiangonana misy anay ho tena fahazavana tokoa. Ka io ary ny fampianarana izay hatao amin'ity fotoana ity mba ho tena vavolombelona tokoa fa tsara ny manana anao Andriamanitro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompotianay. Amen. Miarahabatsika rehetra ry havana amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo, ary koa miarahaba ny zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy rehetra, indrindra isika zay mikirakira ary tsy mifakafoy ato amin'ity groupe ZFLM ato amin'ny tambazotra serasera amin'ny fahatratarantsika ny fankalazana ny fahafolo taona ny nanorenana izao groupe ZFLM izao. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray
ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra. Amen. Ny anjara fampianarana izay anjarako eto androany dia miompana indrindra ao amin'ny bokyny Jeremia 1:1. Jeremia 1:1-3 hatramin'ny 4. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Jesosy. Tany lavitra any no nisehoan'i Jehova tamiko, ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany napaharetako famindram-po anao. Mbola hanorona anao indray aho, koa dia hiorona ianao ry Israely Virjiny. Ary mbola hiravaka mitondra ny ampongatapakao ianao, ka hivoaka amin'ny dihiny mifaly. Amen. Fa ny lohahevitra izay mitsoahina avy amin'izany andinin-tsoratra masina izany ho anjarantsika dia ny hoe ny fitiavan'i Jehova sy ny fitiavana mandrakizay. Izany lohahevitra izany no ho voaboasantsika foheto handraisantsika lesona sy fampianarana. Izany hoe ny fitiavan'i Jehova sy ny fitiavana mandrakizay. Raha atao indray mijery izany lohahevitra izany dia ny amin'ny Jehova sy ny Israely olony no resahina eto. Raha miresaka Jehova isika eto dia tsy hafa izany fa Andriamanitra ihany. Izany dia porofoin'ny Exodosy 4:2 izay manao hoe ary Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe izaho no Jehova. Ao amin'ny testamenta taloha dia misy anarana 8 no nampiasaina ny antsoana an'Andriamanitra, ka ny anankiray amin'ireo ny hoe Jehova na Yahvé no tena izy. Raha miresaka Jehova isika na Yahvé na Andriamanitra dia tsy misaraka ny amin'ny hoe fitiavana izany, satria Andriamanitra dia fitiavana. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona 1:4, 5 tapany B sy ny 5 tapany B. Isika eto ry havana dia tsy dia resaka lava mikasika ny amin'Andriamanitra isika, fa ny adala ihany no mihevitra fa tsy misy Andriamanitra, satria te hivalapatra sy te hibolangina amin'ny rasy fanaony izy, ary te hitoetra amin'ny maiza izy, dia mieritreritra fa tsy misy Andriamanitra, satria Andriamanitra dia tsy tia ny ratsy. Fa Andriamanitra dia efa nisy hatrizay ary misy mandrakizay. Fa ny hojerentsika eto dia ny fitiavan'Andriamanitra na ny fitiavan'i Jehova. Miharihary izany fitiavan'Andriamanitra izany nanomboka tamin'ny fahariana izao tontolo izao, izay nohariny ho tsara. Zany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Genesis 1 sy ny 2, ny amin'ny naharian'Andriamanitra izao tontolo izao. Fitiavana izay mikatsaka ny tsara mandrakariva. Hoy ny fotom-pianarana kely izay eo ampelatanantsika, ary azo antoka fa iorena ny fampianarana maha-efelemina antsika izany. Raha vao manomboka ny amin'ny fampianarana izany fotom-pianarana kely eo ampelatanantsika izany isika, dia misy fanontaniana iray izay manana ny mahaizy azy, dia ny hoe inona no antony naharian'Andriamanitra ny olona. Io fanontaniana io no isantarana, no anombohana raha vao hanomboka ny fandinihana ity fotom-pianarana kely izay nosoratany Dr Martin Luther ity isika, ny hoe inona no antony naharian'Andriamanitra ny olona. Ny valiny dia tsotra, ny mba ho zanany
tia azy mano azy ary ho sambatra mandrakizay fitiavana izany. Saro-piaro amin'ny azy Andriamanitra ka hoy izy ao amin'ny boky Isaia 5:7 ny 1:1 tapany B, ary ny zanako sy ny asa ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Fitiavana izany. Misy tenin'Andriamanitra izay mamitsika tokoa, izay raiky tapisaka ao anatin'ny fotsika tokoa, izay ahafantarantsika bebe kokoa. Izany fitiavan'Andriamanitra izany dia zao ao amin'ny Jaona 7, Jaona 7 ny 9:11, Jaona 7:11 izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa toy izao no fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa manana fiainana mandrakizay. Fitiavana izany. Andriamanitra tsy namela ny zanak'Israely ho lany ritra tany amin'ny fahababoana. Fantatsika izany tantara izany satria maro tamin'ireo zanak'Israely ireo no netry ny Asiriana ho babo. Izany dia tamin'ny taona 227 talohan'i Jesosy Kristy. Misy koa no nentin'ireo Babyloniana ho babo. Izany dia tamin'ny taona 495, 795, 500 talohan'i Jesosy Kristy. Nampodiny Jehova ireo sisa tavela tamin'ny zanak'Israely taorian'izany fahababoana izany. Izany tantara izany dia hitantsika ao amin'ny Genesis 15:7 hatramin'ny 1:20. Ny nampodianan Jehova ireo sisa tavela tamin'ny zanak'Israely hiara-monina amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanana, amin'ny fifandraisana vaovao ao amin'ny Jehova. Fitiavana izany ry havako. Izany fitiavan'Andriamanitra izany dia ilay tsy miova ho mandrakizay. Izany dia tsindrian'i Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia 7:20 ny 1:12 tapany A, izay manao hoe: mihaino ahy ry Jakoba sy ry Israely izay nantsoiko, tsy miova aho, hoy Jehova. Riavana, ary izany fitiavana izany no toetra mampiavaka an'Andriamanitra, dia ny maha-Andriamanitra be fitiavana azy. Ary izany ihany koa dia mampitodika atsika amin'ny fizarana amin'ny lohahevitra faharoa, rehefa nijery atsika teo ny amin'ny fitiavan'i Jehova, dia hijery ny amin'ilay hoe fitiavana mandrakizay. Ny hoe mandrakizay dia tsy manam-pahataperana, tsy mety ritra. Ny hoe mandrakizay koa dia ny hoe efa raiky tapisaka ka tsy azo kosehina intsony. Izany dia hitantsika ao amin'ny boky Isaia ihany 7:20 ny 1:20 tapany A, izay manao hoe: indro efa vitako tombo-kavatsa eo am-pelatanako ianao. Fantatsika izany tombo-kavatsa izany, fa raha izany no miraikitra dia sarosarotra no hanafahana azy. Amin'izao vaninandro misy atsika izao moa dia ny tombo-kavatsa dia azo harina hoe tatoazy. Ary amin'izao fotoana izao raha ny tatoazy zay ataon'ny olona deradera amin'izao dia efa misy mieritritra hoe azo alaina, efa misy fitaovana fanalana an'izany. Kanefa ny tatoazy dia mifantsika tanteraka amin'ny nofotra izay tena mahazo ny lalan-drà ka sarotra esorina. Ka izany no ilazana eto hoe ny hoe mandrakizay dia zavatra efa raiky tapisaka tsy azo kosehina, izay tsindria tenin'Andriamanitra voalaza tamintsika teo hoe indro efa vitako tombo-kavatsa eo am-pelatanako ianao. Zay no manambara ny mahamandrakizay.
ny hoe mandrakizay dia ilazana ihany koa ny ao amin'Andriamanitra, satria izy irery ihany sy izay rehetra ao aminy no maharitra mandrakizay amin'ny fifaliana sy ny fiadanana ary ny fahasambarana mandrakizay koa. Mbola azo ilazana ny mandrakizay koa eto dia anondroana indrindra ny fifandraisana tanteraka eo ambany fiahian'Andriamanitra. Exodosy 7:7 hatramin'ny 9:9. Ny zanak'Israely dia natsoin'Andriamanitra ho olony. Fatatsika zao. Navahany tamin'ny firenena sy ny foko maro. Hitatsika zany tantara izany ao amin'ny Exodosy. Fa ny tena manondro azy mivantana dia ny Exodosy 1:7 izay manao hoe dia halaiko ahy ianareo ho oloko ary ho Andriamanitra reo aho. Izay manondro indrindra fa nalain'Andriamanitra ho olony ny zanak'Israely. Fa izao no mahavariana riavako. Na dia no fidin'Andriamanitra manokana ireto firenena na ny zanak'Israely ireto, dia izao ny zavatra nisy. Nania ny zanak'Israely, nanompo sampy, tsy nanoan'Andriamanitra, nikomy tamin'Andriamanitra, koa dia niara ny fahatezeran'Andriamanitra. Eto anefa no isehoan'ny mahafitiavana an'Andriamanitra. Tsy nijanona teo amin'izany fahatezerana izany Andriamanitra fa namindrafo. Ka namerina ny Israely ho eo ambany fitondrany, satria firenena efa nofidiny ka tsy foiny sady tiany. Ary koa fanajan'Andriamanitra ny fanekena izay efa nifanaovany tamin'ny Abrahama. Ka izany no ilazany Jehova eto hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Riavako. Ny testamenta taloha dia tanteraka ao amin'ny testamenta vaovao. Ary ny testamenta vaovao dia mitohy hatramin'izao andro iainantsika ankehitriny izao. Mamerina ahy, mamerina anao, mamerina antsika, mamerina ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy rehetra ho eo ambany fiahiany Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy ilay tia antsika. Tsy foiny isika satria efa nofidiny ary novidiny tamin'ny alalan'ny rano Jesosy azy isika. Ry zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy, ny 10 taona lasa, ny 10 taona maro mbola hifandimby koa hoy Jehova aminao. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Mbola hanorona anao indray aho, ka hiorona ianao ry zanaky ny Efraim, hoy Jehova. Aza mba sarotra tiavana. Hoy zahay aty amin'ny tapatapany avaratra aty hoe aza miango tiana, izany hoe aza mamilafila. Fa maneke ny fitiavan'Andriamanitra dia hiadana isika amin'ny alalan'ilay tiatsika dia Jesosy izany. Fa ny mahasoa atsika riavako, ny mahatsara atsika riavako dia ny mitoetra mandrakariva eo amin'Andriamanitra sy ao amin'Andriamanitra ka ho tia azy, hanoa azy mba ho sambatra mandrakizay. Vavaka isika. Saotranao izahay ry Andriamanitra rainay be fitiavana, ary ny fitiavanao maharitra mandrakizay.
manana anjara am'izany fitiavanao izany ny zanaky ny Efelem rehetra, manana anjara am'izany fitiavanao izany ny firenena maro izay efa nofidinao tokoa ampielezanao ny teninao ho teny fiainana hahatonga ny olona hiverina eo aminao Andriamanitra. Ianao izay nahary an'izao tontolo izao ho olonao hanana tanjony dia ny fahasambarana mandrakizay. Izany fitiavanao mandrakizay izany ry Andriamanitra ho tanteraka amin'ity fiangonana Loterana Malagasy ity, ka hitoeranay amin'ny fiainana feno fitahiana, filaminana, fiadanana, fahasambarana, azahoanay hitory ny filazantsaranao ho an'ny olombelona rehetra. Fa fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay, koa dia mametraka ny fiainanay manontolo eo am-pelatananao izay ry Tompo, amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.
ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hebreo 10:24 zany no entsina iarabana antsika rehetra zanaky ny fiangonana loterana malagasy izay mitambatra ato amin'ity vondrona ZFLM fantatsika lojity. Zany teny zany izay tsinona fa ny faneva ny fankalazana ny fahafolotaona ny orenany na hoe ny jorony zany vondrony zanaky ny fiangonana loterana malagasy tato amin'ny Facebook izany. Miarabantsika rehetra mahatratra an'izany fotoana zany. Efa nentina teo amintsika moa ny antsipiriana ny amin'izay hoentitsika ho tsangambatony zany fankalazana ny fahafolotaona zany. Ao ny tsangambato foiezaka, ao ihany koa ny tsangambato izay lavitrezaka. Izay tsangambato lavitrezaka izay indrindra no resadresahana amintsika eto anio dia tsy ninona zany fa ny fanaovana ny hira rehetra ao amin'ny firanantsika FFPM ho tonga feo araka n'izay namorona ny ireo mpanompon'Andriamanitra no meny talenta anorinasy tamin'izany. Hanezaka ny anatanteraka n'izany isika ka ho tonga ny tokantranontsika tsirairay avy ary hiaraka idera ho araka izany feo namoronana zany isika. Zany no ezaka lavitra ezaka zay ho tanterahantsika eto. Tsy vitan'olo tokana nefa zany ary toy ny tao-trano ihany ka tsy efa nirery ka entina ny antanana antsika indrindra mba ahatonga antsika hifanolo-tana na hatanteraka an'izany fandraisam-peo zany. Manana hira manodidina 720 isika ao amin'ny firanantsika ao. Harena lehibe zany ary ireo no ezahantsika ho tanterahana ho tonga hira iarahantsika miredona. Tsara ny manamarika efa fantatsika rehetra fa ny asa zay mitoy ny am'zara fanompoana hatrety an-tany ka hatrany an-danitra dia ny hira fiderana. Ary zany mahatonga ny tompon'andraikitra rehetra atao amin'ny admin na hoe andao ataontsika feo izany rehetra zany. Koa manasa anao mba hifanolo-tanana hatanteraka an'izany. Inona ary no ilaina? Ny ilaina dia izao, mila tsika fitaovana aloha entina manatanteraka an'izany dia ao ireo matériel musical izay ilaina nanganana ny studio toy ny ordinateur complet, ny carte son, ny moniteur studio, ny amplificateur casque sy ny casque studio, micro multidirectionnel, clavier sy ny accessoire isan-karazany dia ny câblage zany. Fa misy ihany koa izay ilaitsika ny amin'ny anaovana ny studio dia ireo mousse acoustique ary ny fitaratra, ny seza izay hoentsika mampiasa ao ampiasainao dia ny latabatra ary ny tapis. Ny antsipiriany amin'ny kalitao sy ny izay alehibe an'ireo fitaovana rehetra ireo dia ho atolotra antsika eo ambany eo. Fa izay hanasana antsika indrindra dia ny ahafahantsika mandray anjara tsika rehetra mba ho voninahitran'Andriamanitra zany ary mba ho tonga any amintsika tokoa zany hira zany. Ezaka izay ataontsika anatin'ny fotoana lava zany. Fa izay tanjony admin amin'ny zanaky ny FLM aloha farafahakeliny dia ahavita 10 isika amin'ity fankalazana ity. Ny fanokafana amin'ny fankalazana moa dia ataontsika ny volana May izay manomboka hitsahantsika izao ary ny ivon'ny fankalazana dia amin'ny fety ny filazantsara amin'ity taona ity ary farana n'izany fankalazana zany amin'ny herintaona fa 17 ny volana May. Ao anatin'ny fotoana izany no hanezahantsika natanterahana farafahakeliny hira 10 isa. Dia tsy hoefy zany raha tsy eo ianao, eo isika rehetra. Raha misy amintsika ny manana fitaovana avetrana araka izay nitanisana teo raisina tanandro zany. Raha misy koa nefa ny manana faniriana hanampy ny amin'ny fandefasana ny vola na ny ohatr'izay dia fa misy ny marobola izay no ezahina no jerena ny prix izay fomba ahitana azy ireo dia atolotra anao ihany koa zany. Zava-dehibe dia izao miara-mideran'i Jesosy tsika ary ity vondrony ity dia vondrona hanovozantsika ny fahasoavany amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra izay zarainao antsika, amin'ny alalan'ny hira izay atolotra ireo atoko-pihira maro isan-karazany amin'ny fiangonana ary indrindra amin'ny alalan'izao hira izay atao ato amin'ny firana FFPM izay ho ataontsika feo iarahantsika rehetra midera any tokantrano izao. Manasanao ary fa
fifaliana sy tondra fiadanam-po fitombona finoana antsika ihany koa ny fananantsika fiainam-piderana dia atolotsika ho an'Andriamanitra ary ny voninahitra manentana manantena ny fiarah-miasantsika zanaky ny fiangonana loterana malagasy atao anatin'ity vondrona ZFLM ity. Manao velomanao ny anaran'i Jesosy mandra-piao indray ary. Ziafanai malala manulu tenisa futona mahafali irasansikani fasaisahan faisahajananjayama Saina fufanaiko ana uabuku
Areo ka isika ifampandinika hampandrosiny fitiavana sy ny asa tsara Hébreu 10:520 miarabantsika zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy eran-tany amin'izao nahatratrarantsika izao tonjobily 10 taona ny vondrona izay DFLM izao. Androany ao dia hanazava amintsika misimisy kokoa ny amin'ny tsangambato sy izay kasaintsika tao ao aorian'izay. Araka ny fahafantatsika dia nahoezaka amin'ny tana andraisam-peo ny hira FFPM manontolo isika amin'ity tonjombily ity ka isezaka tao mba hanana fitaovana harifomba anaovana izany fandraisam-peo izany. Ezaka tratraritsika io mandritra ity tonjombily ity. Mipetraka ary mifantaina hoe aorian'ny fankalazana dia ho aniza ireo fitaovana ireo. Manana radio feo ny filazantsara isika Luterana ao Antsirabe izay efa ela dia ela no nisokatra. Nefa dia efa tena tsy tomombana intsony ireo fitaovana ampiasaina ao amin'ny radio amin'izao tsika miteny izao. Koa dia tapaka ny hevitra fa ao aorian'ny ity tonjombily ity rehefa vita ny fandraisam-peo rehetra dia atolotra manontolo ny radio feo ny filazantsara ao Antsirabe ireo fitaovana ampiasaintsika mandritra ny fandraisam-peo an'ireo hira ireo. Izay ary ny vaovao tiako ampitaina amintsika androany koa amin'ny rarisoantsika rehetra samy hahatratra ny herinandro fankalazana ny jobily. Saotra tompoko an'Andriamanitra ireo voninahitra. Amen. Ziafanai malala manulukemisa futona mahafale irasansikani fasarezahai fatisapajayamajayama. Senengaina vanahazanite susi tumpunaya ela vitsanangirate devuli atawambane Jesusi rosandazaiwana ela vitsanangirate devuli atawambane Jesusi rosandazaiwana. Senengaina vanahazanite susi tumpunaya ela vitsanangirate devuli atawambane Jesusi rosandazaiwana ela vitsanangirate devuli atawambane Jesusi rosandazaiwana. Jesusi rubeateana iye irumanulukulwana Siwasotozi amani Jesusi Jesusi rubeateana iye irumanulukulwana yamena tsingitekule siwasotozi amani Jesusi. Naurahaitse susiku kinaifa naharuna uraitava ema kifakatea katsihangaia fawamala na wau
katsiangaiya fawabalanawao isapsanao rahaitse susikukinafa naharunauraikava ema ifankatea katsiangaiya fawabalanawao ema ifankatea katsiangaiya fawabalanawao isusirubeateana iye irumanulukulwana rahatsiwasotusi manganite susi isusirubeateana iye irumanulukulwana rahatsiwasotusi manganite susi isusirubeateana iye irumanulukulwana lamenga tinyidevuli rahatsiwasotusi manganite susi isusirubeateana irumanulukulwana lamenga tinyidevuli rahatsiwasotusi manganite susi rahatsiwasotusi manganite susi rahainganite susi rahatsiwasotusi manganite susi de faly miaraba antsika rehetra zanaky ny fiangonana loterana malagasy izay manaraka ity fampianarana androany ity alohan'ny irosoantsika amin'ny dinidinika sy ny famelabelarana dia hiara ivavaka aloha isika sotranao jesosy noho ity fotoana ity zay ahafana indray mihaino anao manaraka ny fampianarana zay omenao anay indray amin'ity fotoana ity ary mangataka indrindra ny fanahy masinao taridalana azavelan'ny feoko no eno fa ny feonao ary azavela izany ho hita fa ianao mianaran'i jesosy no angatako zany amen ny anjara fampianarana izay nomena ahy dia mitondra ny lohateny hoe kristianina miaina ny fitiavana sy ny asa tsara kristianina miaina ny fitiavana sy ny asa tsara mizara telo lehibe ity fampianarana izay ataoko eto ity zany ka ny tapany voalohany dia ijeritsika ny izay ambarany soratra masina mikasika ny fitiavana sy ny asa tsara dia amin'ny tapany faharoatsika ijerinay ny fijery amin'ny fampianarana loterana momba ny finoana miasa amin'ny fitiavana izay ijerentsika ny fifandraisan'ny finoana ny fitiavana ary ny asa tsara ary amin'ny tapany fahatelo farany dia ijeritsika ny fomba ny aina ny fifoazana na izay ampianariny fifoazana mikasika an'izany fitiavana sy asa tsara izany ny tsara ho marina moa dia ny fampianarana rehetra moa dia miivo ao amin'ilay teny fanaivantsika dia izay nalaina avy eo amin'ny Hébreux 4:7 izay milaza fa aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara hitra amin'ny tapany voalohany avy hatrany isika ny ao amin'ny testamenta taloha raha mijery ny ao amin'ny testamenta taloha tsika dia ahita avy hatrany fa ny fitiavana sy ny asa tsara na ny fiantrana na ny fitiavana izay miseho amin'ny alalan'ny asa nataony mpino na ny zanak'Israely dia ny famatotra tamin'ny fiainany andavanandro Jehovah Andriamanitra mihitsy no nametraka an'izany nametraka karazana lalàna sy fitsipika maro izy
mba ahatonga n'izany fitiavana sy asa tsara eo amino zany ho tonga fiainana. Raha mamaky ny ao amin'ny ny antsoina hoe fanekempinoana jiosy tsika izay hita ao amin'ny Deutéronomia 4:1-4 izay antsoina amin'ny teny hebreo hoe shema, izay midika hoe mihenoa moa ny dikany hoe shema satria ny fanekempinoana jiosy dia fohy kely azy. Mihenoa ry Israely, Jehova andriamantsika dia Jehova iray ihany. Deutéronomie 4:1-4. Zany hoe ilay fitiavana any Jehova andriamanitra dia miseho amin'ny fanompoana azy irery ihany, tsy mampifangaro azy amin'ireo andriamanitra hafa. Ary ny tohiny manomboka amin'ny 5 dia milaza amin'izay izy ny fomba isehoany zany fitiavana izany. Dia voalaza moa ny hoe ary tiava any Jehova andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ny tena dikan'io moa zany dia tsy hafa fa ny fitiavana any Jehova andriamanitra dia amin'ny maha olona manontolo. Amin'ny maha olona manontolo, tsy misy ambinambina na tsy misy avakavaka fa amin'ny saina, ny fanahy, ny fo amin'ny teny hebreo dia midika ho ny maha olona manontolo zany. Noho zany ny fitiavana any Jehova amin'ny maha olona manontolo izay tsy misy avakavaka izany dia miseho ihany koa amin'ny alalan'ny fihetsika sy fitondrantena mamendrika an'izany fitiavana zany. Tsy misaraka ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa. Ny mahatonga an'Andriamanitra itiantsika dia ny mba ahafahantsika mizara ny fitiavany amin'ny hafa. Isika zany no ataony fitaovana. Raha ny ao amin'ny testamenta taloha moa zany dia ny zanak'Israely no natsangany hampiseho zany fitiavana azy zany amin'ny manodidina azy. Ka izany no mahatonga an'ireo fitsipika maro sy lalàna maro izay mahatonga ny zanak'Israely tsirairay hiaina ilay fitiavana eo amin'ny fiainany andavanandro. Ireto azy misy fitsipika sy lalàna vitsivitsy izay hojerentsika momba izany nanaovan'Andriamanitra izany fitsipika sy lalàna izany mba ho tonga fiainany zanak'Israely. Ohatra, voalaza ao amin'ny Deutéronomie 5:12-1 fa ny tany dia tsy lao zany malahelo. Koa izany no andidiko anao hoe sokafo tsara amin'ny rahalahinao ny tananao dia amin'ny malahelo sy ny mahantra eo amin'ny taninao. Deutéronomie 5:12-1. Izany hoe misy foana ny mahantra sy ny malahelo sy ny kamboty sy ny mpitondratena eo amin'ny fiarahamonina rehetra ary ny teo amin'ny zanak'Israely koa moa nisy an'izany dia nodidin'Andriamanitra izy manokatra ny tanany. Izany hoe hampiasa izany ny fananany sy izay ananany rehetra na ny vokatra na ny ao an-tranony mba hiantranany malahelo. Hita ihany koa zany amin'ny fitsipika maro samihafa tahaka ny fijinjana vary ohatra. Rehefa mijinja vary ny zanak'Israely dia raha misy milatsaka eo amin'ny tany nisy salohim-bary dia tsy alaina izany fa ajanona ho an'ny mahantra sy ny malahelo ao amin'ilay tanàna. Ny mahantra ihany koa moa dia efa mahafantatra an'izany fitsipika sy lalàna izany ka rehefa misy olona mijinja vary eo amin'ny tanimbary ka lasa mody any an-trano dia midina tsy moramora makeo amin'ny tanimbary izy ireo mba hitsimpona izay latsaka eo amin'ny tany. Lalàna nefa tonga fiainana izay niainan'ny zanak'Israely zany. Izany indrindra no niainan'ny Rota ohatra, raha mamaky ny Rota 2:2-4 dia ahita an'izany tantara izany. Mitovy amin'izany ihany koa ny raha mijinja ny varinao any an-tsaha ianao izy ka misy amboara hadinonao any dia aza miverina haka azy fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena izany mba ho tahiany Jehova Andriamanitra ao ianao amin'ny asa rehetra ataon'ny tananao. Deutéronomie 4:4-7. Mitovy ihany koa zany amin'ny fiainana andavanandro tahaka ny fiotazana oliva ohatra. Ny voana oliva moa dia sakafo fihinana jiosy tokoa zany. Sakafo ny andavanandro, fanamboarana menaka ihany koa, fanendasana mofo amin'ny andavanandro ary fanazavana ny trano
ihany koa izany noho izany dia ny laina tokoa zany ka rehefa mioty ny voana oliva dia indray mandeha ihany no mioty azy dia avela ho an'ny mahantra sy ny malahelo ny sisa. Mitovy amin'izay ihany koa ny voaloboka. Raha mioty ny voaloboka ianao dia aza miverina hitsimpona izay sisa fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izany. Deutéronomie 4:20 ny 9:1. Nisy ihany koa ny antsoina hoe fahafolon-karena ho an'ny mahantra. Ny fahafolon-karena ho an'ny mahantra dia isaky ny 3 taona ny jiosy no manao azy, mitondra ny fahafolon-karena izy mankeo amin'ny vavahady ny tanànany, ary rehefa mahita izany ny mahantra sy ny kamboty ary ny vahiny ao amin'ilay tanàna dia tonga miara mifalifaly aminy eo amin'ny vavahady. Inona no antony mahatonga izany lalàna sy fitsipika rehetra ahatonga ny zanak'Israely hiaina ny fitiavana sy ny asa tsara? Tsy misy afa-tsy ny maharay ny kamboty sy mpanome rariny ny mpitondra tena an'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no ray mpiahy ny kamboty. Hitantsika izany amin'ny Salamo 8:9. Ny ao amin'ny testamenta vaovao indray dia mazava tsara fa Jesosy Kristy mihitsy no modely amin'ny fitiavana sy ny asa tsara. Ny azy dia mifaningotra ny antsoina hoe fitiavana sy ny fangorahana. Ny fitiavana sy ny fangorahana. Ny Andriamanitra rehetra tany amin'ny faritry ny Proche Orient dia tsy dia nahitana loatra izany toetra n'Andriamanitra mamindra fo sy mangoraka izany. Fa ny Andriamanitra Bala ohatra dia mpamalifaty, mpandatsaka varatra, mpamono, fa Jesosy kosa dia voalaza mazava tsara fa Andriamanitra niaina ny fangorahana sy ny fitiavana. Nangoraka Jesosy noho ny fitiavana ka tsy nahazaka ny fahoriany ireo vahoaka izay manodidina azy. Hitantsika izany tamin'ireo olona marary, ireo olona noana izay nomeny hanina, ny maty aza dia natsangany, niaraka tamin'ny boka sy ny ferena, ireo olona izay voalaza ny fiarahamonina fa voailikilika sy mpanota matevi-kotra tahaka ny mpamorietra sy ny mpijangajanga navela ny eloko. Nantsona mihitsy aza izy fa sakaizany mpanota. Izany fitiavan'i Jesosy sy ny fangorahany izany no ivo ny asa rehetra izay nataony. Satria ny azy tsy mba fihetseham-po ny fitiavany fa miasa avy hatrany. Ny fitiavany dia hitavongana tamin'ireo asa izay nataony andavanandro tamin'ny fanomezana sakafo, famelana ny eloko ny fahavalony, ny fahavalo izay efa hamono azy mitondra sabatra dia nositranany. Ny fahavalo niara voaomby taminy izay alazaina fa kriminel dia navelany heloko. Ary izany fihetsika sy fitondrantena izany no nampianarin' Jesosy ny mpianatra. Nampianariny fa ny fibebana marina, rehefa mibebaka marina ny olona, dia tsy maintsy hita eo amin'ny fiainany ihany koa ny vokatra izany fibebana izany amin'ny alalan'ny voa miendrika ny fibebana. Mateo 7:9. Nolazain'i Jesosy koa mamoaza voa miendrika ny fibebana ianareo. Io no ampianariny ihany koa amin'ilay fanoharana malaza momba ny Samaritana tsara fanahy. Samaritana izay fahavalon'ny Jiosy, saingy io Samaritana io no niverina ka namonjy sy nitsabo nandany ny fananany tamin'ilay olona izay heverina ho fahavalo. Ireo mpivavaka izay hoany amin'ny tempoly tahaka ny mpisorona sy ny levita dia nandalo fotsiny. Izay raha jerena amin'ny fanoharana io dia fivavahana diso satria amin'i Jesosy dia ilay mamonjy ny ain'olona sy mamelona azy mandany ny fananany hitsaboana ny feriny dia fa mihoatra lavitra no ilay vavaka atao any amin'ny tempoly izay ataony ty mpisorona ity. Io no ivon'ny asa tsara izay nampianarin'i Jesosy. Izany rehetra izany dia tsy maintsy manomboka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Satria ny fahasoavana no iantsoany ny mpanota ho amin'ny fibebana. Ilay asa tsara atao dia vokatry ny fahamarinana sy ny fanamarinana fa tsy zavatra natao azahoana famonjena. Tsy antony famonjena ilay asa tsara fa vokatry ny famonjena. Ny fiaonana manokana amin'ny Kristy izay manova ny fiainan'ilay olona. Manana trosa ny kristianina.
nampianarin'ny Paoly zany ao amin'ny Romanina toko fa 3:15 trosa mpitiavana. Tsy maintsy alohan'ny trosa rehetra hoy Paoly. Tsy maintsy alohan'ny trosa rehetra. Afa-tsy ny fitiavana ihany. Ny trosa mpitiavana dia mandrakizay. Ho foana daholo na ny fanantenana na ny finoana rehefa miona amin'Andriamanitra mandrakizay isika. Fa ny fitiavana kosa aritra mandrakizay. Ny trosa mpitiavana dia tsy mety ho voaloha satria asa mandrakizay tsy maintsy ataon'ny mino rehetra. Tsy mahavonjy akory ny fanaovana asa tsara. Fa vokatry ny famonjena. Ny hitantsika amin'ny Efesiana 2:10 dia milaza fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Ny antony namorona n'Andriamanitra azy ianao dia ny hanao asa tsara ao aminy. Izay ny amin'ny tapany voalohany satria mizara telo moa ilay fampianarana dia ny voalohany zany dia ny resantsika mikasika izay ambaran'ny soratra masina mikasika ny finoana, ny fitiavana ary ny asa tsara. Izao indray tsika dia hiditra amin'ny tapany faharoa dia ny fampianarana loterana mikasika ny finoana miasa amin'ny fitiavana. Isan'ny zavatra izay notoerin'ny Martin Luther mafy ny fivarotana famelan-keloka. Kanefa ankoatra izany ihany koa dia isan'ny zavatra izay tena notoerin'ny mafy ihany koa ny fampianarana izay nanindry fa ny fampiasan-tena, ny fampijalian-tena, ny fanaovana asa tsara maro isan-karazany dia mahatonga an'Andriamanitra hanamarina ny mpanota ka ahatonga azy ho voavonjy. Notoerin'ny Martin Luther izany ka notsindriany mafy, notsindriany tsara fa tsy misy afa-tsy ny fahasoavana no fanomboha ny famonjena ny olona. Ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra maimaimpona ny mpanota. Ny fahasoavana izay anokafan'Andriamanitra ny varavara ny famonjena sy ny fibebahana ho an'ny mino ho an'ny mpanota amin'ny alalan'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Io no loharano, io no varavarana idiran'ny mpanota ho amin'ny fibebahana. Rehefa mibebaka ny olona dia ny zavatra notsindriany Martin Luther mafy dia misy fiovam-penitra mahery vaika eo amin'ny fiainana. Dia izay vokatry ny fanamarinana azy. Vokatry ny asany fanahy masina ao aminy. Dia misy toetra na fitondrantena na fiainana vaovao izay iainan'ilay olona. Azavaiko. Nambaran'ny Martin Luther fa raha mbola tsy mandray, raha mbola tsy voamarina ny mpanota iray, dia tsy mahita afa-tsy ny tenany ihany izy. Tsy tia afa-tsy ny tenany ihany izy. Izay nambarany amin'ny hoe fitiavan-tena izany. Fitiavana ny tenany. Ny tenany ihany no hitany sy fantany. Ny tenany ihany no fantany fa mahantra sy mila sakafo sy mila akanjo. Ny tenany ihany no fantany fa mila fitiavana. Fa ny hafa kosa dia tsy hitany. Manomboka amin'ny fotoana izay ionan'ilay mpanota amin'ny Kristy sy anamarinany Kristy azy ka anomezany Kristy an'ilay olona ilay toetrany vaovao, ilay toetra vaovao voamarina dia misy asa lehibe ataon'ny finoana amin'ilay mpanota. Ny asa voalohany ataon'ny finoana amin'ilay mpanota dia ny mampitodika an'izany olona izany ka hisaotra sy hidera an'Andriamanitra. Anome voninahitra azy ka tsy hisy ambony sy hajainy sy atahorany mihoatra an'Andriamanitra. Io ny voalohany. Ary ny faharoa dia ny fandrodanan'ny finoana an'ireo rindrim-be izay nanakona azy tsy hahitany manodidina azy. Manomboka amin'ny fotoana izay ibebahany sy nanamarinana azy dia misokatra ny masony, hitany daholo ireo manodidina rehetra, ireo namany mahantra, tsy manan-kohanina, ireo malahelo, ireo voahitsakitsaka ny zony, ireo voaporotra, ary tsy voatanany zany satria efa tafafindra tao amin'ilay fitiavana sy fangorahan'i Kristy, ka atosika ilay fitiavana sy fangorahan'i Kristy indray izy, mba hitia ny manodidina azy. Io ny fototra lehibe. Rehefa nampianatra mikasika ny epistily ho an'ny Galatiana, Martin Luther, amin'ilay boky izay momba ny hoe ny fahafahana kristiana, izay boky malaza izy io, satria ahitana ny etika ny fitiavana sy ny etika sosialy
ny fampianarana loterana dia ao anatin'ny boky izy no mamelabelatra ny fifandraisan'ny finoana sy ny fitiavana ary ny asa tsara. Ary dia azo fintina amin'ny teny telo zany dia ny hoe finoana miasa amin'ny fitiavana. Voalazan'ny Martin Luther izay isan'ny citation malaza fa ny kristiana dia tsy mpanompo nizaniza fa olonafaka. Olonafaka tanteraka izy ary tsy mpanompo nizaniza, tsy andevo nizaniza intsony. Kanefa izay toa mifanohitra amin'izany kanefa mifanindran-dalana dia ny hoe na dia olonafaka ary izy dia mpanompo ny rehetra. Olonafaka ny kristiana, tsy mpanompo nizaniza, tsy andevo nizaniza, kanefa mpanompo ny rehetra. Ino ny tena tiany Martin Luther lazaina amin'izany fanambarana toa mifanohitra izany. Hitantsika izany amin'ny fampianaran'ny Paoly. I Paoly dia nampianatra fa olonafaka ny kristiana raha mampianatra ny galatiana. Io fampianaran'ny Paoly io no nosokafany Martin Luther bebe kokoa ary nazavainy amin'ny contexte vaovao. Nambarany fa ny famonjen'i Kristy, ny fanamarinan'i Kristy dia nanafaka antsika amin'ny devoly ny fahafatesana ary io karazana fangejana maro izay mpandringana ny olombelona. Olonafaka ny kristiana, tsy andevo ny devoly intsony, tsy andevo ny ota intsony, fa voavelany elo, voalohany trosany afaka izy. Kanefa izany fahafahana izay nomeny Kristy azy izany dia mahatonga azy ho mpanompo ny hafa. Sady mpanompo ny Kristy izy no mpanompo ny hafa, ireo izay manodidina azy. Araka ny fampianaran'ny Paoly dia izy izay efa voalazako tery ambony moa zany dia manana trosa isika dia trosampitiavana izay tsy mety voaloha. Ary dia io no mampanompo, io no andevo ny hafa, mampanompo ny hafa ny kristiana. Tonga mpanompo ny hafa izy, ka tsy maintsy manompo. Tsy maintsy manompo ny hafa satria efa nahafahany Kristy tamin'ireo nangeja azy dia tonga mpanompon'Andriamanitra ary dia tonga mpanompo ny hafa amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataony. Izao nambaran'ny Luther. Ny kristiana dia amin'ny mampisorona azy dia natao n'Andriamanitra fantsona mahomby ampitany ny fitahiny sy ny fitiavany amin'ny olombelona rehetra. Noho izany dia adidy ny mino rehetra ny ho tonga Kristy eo amin'ny manodidina azy. Adidy ny mino rehetra, andraikitry ny mino tsirairay avy, hoy Martin Luther, ny ho tonga Kristy eo amin'ny manodidina azy. Ina moa ny dikan'izany? Tsy hoe ho tonga Kristy sandoka akory, sanatria, fa ny tiany Luther lazaina dia izay no hamarinina, izay mitafy any Kristy, dia manana ny toetra ny Kristy, izay feno fitiavana sy fangorahana ny manodidina azy. Ka tsy maintsy manompo, tsy mahay, tsy manompo ny hafa ny mino. Tonga manao ny asan'ny Kristy, mangoraka, manasitrana, manome sakafo, miantra, manome fampaherezana, mampitraka, manafaka izay voagadra ny mino. Ny asan'ny Kristy rehetra dia ataony, ka rehefa mahita azy ny manodidina azy dia toa mahita ny Kristy velona eo amin'ny fiainany. Io no mino tonga Kristy eo amin'ny manodidina azy. Izany fampianaran'ny Martin Luther izany ihany koa dia notsindriany amin'ilay citation malaza hoe ny mino dia tsy mba mitady asa atao fa amin'izay rehetra misy azy, hoy Martin Luther, dia mahita asa atao azy izy. Amin'izay rehetra misy azy dia mahita, tsy maintsy mahita asa atao azy izy, satria lasa fiainany ny manompo sy ny manao asa tsara. Lasa tsy velona izy, tsy mahazo aina izy raha tsy manao asa tsara, satria tonga fiainany, tonga Kristy
eo manodidina azy izy. Noho izany dia raha te hiaina marina n'ilay fanevantsika isika dia tsy maintsy miaina sy manaraka an'izany fampianaran'ny soratra masina sy fampianaran'ny Martin Luther izany. Raha misy tsy fahamarinana eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena, raha misy fahalovana eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena, raha misy tsy fahamarinana, fanitsakitsahana, fanelikiliana eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena, dia mitsangana ny mino mandray ny andraikiny amin'ny maha-Kristy ho an'ny fiarahamonina azy. Mitsangana ny mino amin'ny maha-Kristy ho an'ny ankohonany, Kristy ho an'ny fiangonany, Kristy ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena azy. Tsy mahazaka tahaka ny tsy nahazaka amin'ny Kristy mahita ny fahalovana na ara-pivavahana, ny ara-sosialy. Tsy mahazaka izany ihany koa ny mino satria efa toetra novolen'i Kristy ao aminy mihitsy ny fahamarinana sy ny fahitsiana, ny fahadiovana, ka feno fiantrana sy fangorahana ny manodidina izy. Ndao ary hojerentsika amin'ny tapany fahatelo farany ny mikasika izay ampianarana fifoazana, mikasika izany fitiavana sy ny asa tsara izany. Maninona moa isika no miresaka fifoazana? Tsy ampy ve ny soratra masina sy izay ampianarana finoana Luterana? Ny antony mahatonga amin'ny resaka amin'ny fifoazana foana dia satria ny fifoazana dia teolojia tena malagasy, teolojia izay mitondra loko malagasy, teolojia mivolontany malagasy. Izany fifoazana izany napetrak'Andriamanitra mba ifanaraka amin'ny contexte ty toe-javatra izay iainan'ny malagasy. Ndao nge hojerentsika kely ny fotoana sy ny toe-javatra izay natonga manodidina ny fironana fifoazana tamin'ny faramparany taonjato fa 7 manodidina ny taona 5 sy 700. Vao manomboka ny fanjanahantany ny teto Madagasikara. Ary nandritra izany fotoana izany dia nisy karazana fikomina maro ny teto Madagasikara, maro ny olona no maty, nisy aza le misionera vazaha maro izay novonoa ny mpikomby tamin'izany fotoana izany satria vazaha izy. Nisy ihany koa ny aretina izay nandrigan'ny olona maro manodidina ny faritry ny Soatanana. Maro ihany koa ny zavatra nampanahirana ny vahoaka tahaka ny hetra be izay tsy maintsy naloha sy ny sisa. Nisy arety mandringana, hetra, fanjanahantany, famonoana, fahantrana. Ao anatin'izany contexte izany no namoazan'Andriamanitra ny dada Rainsoalama. Ary nitondra ny teolojia izay tena mitondra ny volontany malagasy, na ny fitafiana nanaovana aza ny didy mananjara dia fitafiana malagasy fa tsy ilay fitafiana koloniala tamin'izany fotoana izany. Ny fomba fitorian'ny teny dia naka ny volontany amin'ny fomba fanaovana kabary betsileo tamin'izany fotoana izany. Ny hira fiderana izay natao tao anatin'izany fifoazana izany dia volontany betsileo dia ny zafindrano. Ny fampianarany ihany koa dia nampianatra izy fa aza manao tahaka an'ireo misionera vazaha izay mitory ihany nefa tsy manao ilay zavatra, tsy manatanteraka ny zavatra izay ampianarana. Fa ianareo rehefa mitory teny dia sady mandroaka demonia ianareo no mampianatra mitory filazantsara ary mametra tanana mba hasitrana ny olona. Tao anatin'izany ihany koa dia misy zavatra iray ngeza be izay hojerentsika androany dia ny amin'ny nampianarana mikasika ny fitiavana. Fantatra amin'izany manokana ny mikasika ny fitiavana le didim-pitiavana, didy lehibe izay nampianarana atao Soatanana dia ny didim-pitiavana. Ary tsy mba zavatra ivelambelana na toetra na fombafomba ivelany fotsiny ny nampianarana izany tao Soatanana, fa tena niaina ny olona mihitsy izany. Nampianarana tamin'izany ny amin'ny fahadiovana ho an'ny mino. Rehefa manaja ny fahadiovana ianao izy, dia sady manaja ny fahadiovana ho an'ny tenanao, manaja fahadiovana ho an'ny hafa. Ny fitafiana fotsy izay manambara ihany koa moa ny fahadiovana sy ny fahamasinana dia nampianarana ny mino hadio. Nampianarana ny mino mba hanaja ny fahadiovana sy ny fahasalamana izay ho azy sy ho an'ny hafa ihany koa.
mitovy amin'izany ihany koa ny fitaizana mikasika ny asan'ny piraisana izay natao ny arany rehetra mba anaovana asa fampandrosoana ho an'ny fiangonana. Ny hita ihany koa ny amin'ilay antsoina hoe varin'i Jesosy. Ny varin'i Jesosy dia tsy inona fa isaky ny mahandro vary ianao dia manavaka ampahany mba ho an'i Jesosy. Ny finoana zany dia ny hoe isan'andro Jesosy dia tonga ao amin'ny tokantranonao, mamangy ianao amin'ny alalan'ny vahiny sy ny mahantra izay tonga mangataka na miantrano aminao. Ny fampiantranoana vahiny dia tena zavatra lehibe tokoa tamin'ny mpianatry ny tompo. Satria na amin'ny firy no misy tonga ao aminy, na amin'ny firy alina dia tsy maintsy raisiny zany. Andrahoany sakafo, anamboarany fandriana, sasany tongotra ka raisiny ao aminy. Asa tsara izay tsy nampianarina teo ambony latabatra fotsiny fa tonga fiainany mino. Ahoana isika ankehitriny? Matetika moa zany mampianatra ny fomba mba hanana ny olona budget ho an'i Jesosy ao amin'ny tokantrano. Ary ny fototra lehibe amin'izany dia ilay fanokanana, fananana ho an'i Jesosy ao amin'ny tokantrano. Tahaka an'ilay varin'i Jesosy teo. Zavatra azontsika ianarana sy iainana tokoa zany, na dia amin'izao taonjato fa 120 azy. Tsy hiandry efa misy mpangataka na mahantra, efa mandondona mangataka ao ambaravarana vao hitady omena azy. Fa azontsika tsara ny manokana fananana amin'izay ananantsika ho azy. Farany dia fampietreretana antsika hibanjina ny fanevantsika. Hitantsika teo ny fampianarana soratra masina ny tao amin'ny testamenta taloha, testamenta vaovao, ny fampianarana loterana, ary izay niaina ny fifoazana izany. Hojerentsika kosa hoe hovaliantsika ny fanontany hoe vonona ve isika iaina izany faneva izany. Vonona ve isika iaina izany faneva izany. Donc hojerentsika fo ilay faneva. Ny Hebreo 10:7. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Misy matoan-teny mavesa-danja ao. Ny teny grika katanoeo, izay midika hoe mandinika, mijery tsara. Ary ny faharoa dia ilay anarana hoe paroxysmos, izay midika fanaingana, stimulation amin'ny teny frantsay, provocation amin'ny teny frantsay. Zany hoe raha fintinina zany ilay teny fanevantsika dia tokony ifampandinika, ianao mandinika, za koa mandinika anao mba ahitako tsara ny fomba izay hanaingana anao iaina ny fitiavana sy ny asa tsara. Zany hoe asan'olona miray saina, asan'olona mifankatia, asan'olona mifandray, ka mifanosika sy mifanainga, tsy hiady akory ny dikan'izany, fa mampandroso, manosika anao hampiasa sy iaina n'ilay fitiavana sy ilay asa tsara. Alahoery ary ry zanaky ny fiangonana loterana malagasy eran'izao tontolo izao, fa asa maro no miandry atsika. Aoreny zao coronavirus izao, dia hiatrika ny fanarenana ny fiangonana sy ny fiarahamonina ary ny ankohonana tsirairay isika. Vonona ve ianao hiasa satria efa voamarina, vonona ve ianao hiasa satria Kristy napetraky Jesosy Kristy ho eo amin'ny fiarahamonina. Amin'ny maha Kristy ianao eo amin'ny fiarahamonina, moa mitondra fiainana, mitondra fanasitranana, mitondra aina vaovao ve ianao. Ho an'Andriamanitra irery ny lidera sy ny laza ary ny voninahitra. Amen. Now,
isika ifampandinika hampandrosan'ny fitiavana sy ny asa tsara Hebreo 10:4 izany teny faneva ny fahafotoanany vondrona ZFLM izany no iarabako antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy. Feno folo taona tokoa ny groupe tsika ZFLM amin'ny ity taona ity ary misy ireo namana mpiandraikitra ny vondrona hafa izay efa nitondra tamintsika iteto ny tsangam-bato izay kasaina atao amin'izany fahafolo taona izany dia ny tsangam-bato foezaka sy tsangam-bato lavitrezaka. Misy kosa nefa ireo tsangam-bato izay nanehontsika hevitra tao amin'ny vondrona tamin'ny alalan'ny sondage izay natao izay tsy afaka ho tanterahantsika kosa noho ny antony izay ho azavaiko aminareo amin'ity vidéo ity kanefa na izany aza dia misy ny alternativa hafa izay afaka ho tanterahantsika na eo raha izany.
anisan'ireo tsangam-bato izay nanehoantsika hevitra ohatra ny télévision FLM, ny radio FLM sy ny dessin animé kristiana. Momba ny radio FLM manerana ny nosy dia ny licence ny sakana tsy afahantsika manatanteraka izany aloha amin'izao. Kanefa na izany ary dia efa misy ny lamina izay napetraky ny FOB FLM izay afaka ho tanterahantsika na amin'ny ampahany ihany azy. Ka rehefa tonga izay fotoana izay dia hoentsika eo ihany amin'izay fotoana izay. Misy kosa nefa ny web radio izay efa nandeha nisy fotoana kanefa noho ny olana kely ara-teknika dia tapaka ilay izy nisy fotoana ary ankehitriny dia efa manomboka mamerina an'izany amin'ny laon'ny teknisiana. Ka rehefa tafaverina somatsara koa zany dia hoentsika eto ihany fa ny web radio kosa dia rehefa manana internet na data isika dia afaka mihaino azy amin'ny toerana rehetra izay misy atsika rehetra manerana ny nosy moa zany rehefa manana internet. Momba ny télévision FLM kosa indray dia mariana fa tena mila vola maromaro fanatanterahana azy. Ka ny eo ihany koa ny licence izay mbola tsy mamoaka licence vaovao ana chaîne TV vaovao ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Noho izany dia tena sakana tsy afahantsika miroso amin'izay tsangam-bato izay tena tsara dia tsara izay tokoa zany ireo olana ireo ankehitriny. Ny azontsika atao kosa nefa dia ny manantona ireo télévision efa misy ary mangataka plage horaire mba ahafahantsika mandefa ny fandaharana izay vokarintsika any amin'izy ireo. Mariana fa andoavam-bola izy io fa raha manana an'izay plage horaire izay isika dia efa afaka mandefa ny fandaharana toy ny ohatra ny fampahafantarana ny sampandrara sy ny sampam-pikambanana ananantsika, ny resaka fahasalamana izay afaka ataony avy eo amin'ny salfa ohatra, na ny fampianarana indrindra sy ny toriteny ho an'ny satsokajiny toy ny ho an'ny sekoly alahady, ny fikambanam-behivavy ary ny maro samihafa. Afaka ataontsika ihany koa dia ny télévision ZFLM sur Facebook. Izany hoe efa misy ihany ny fandaharana vitsivitsy raha nahatsikaritra isika izay miroso amin'io télévision sur Facebook io toy n'ireo fandaharana vendredi samedi biblique sy efa manomboka ihany koa tatoato ny fampianarana ny toriteny fohy ho an'ny sekoly alahady sy ny dessin animé koa efa manomboka mandeha. Ka miroso amin'izany isika mba ho fanazarana ny tsirairay ho fanazarana ny mpiaino aloha mandrapatonga ny fotoana izay voan'ny licence ka ahafahantsika manokatra izany télévision FLM izany any aoriana any. Ka manentana antsika izay manana talenta amin'izany za famokarana fandaharana na ireo izay manana hevitra fandaharana tiana ho alefa mba hifampidinika aminay, andefa commentaire na anoratra aty amin'ny mpiandraikitra ny vondrona ahafahantsika mifandinika mba hirosona amin'izay asa tsara izay. Dia izay ary ny afaka lazaraina amintsika amin'ity anio ity ary aza misalasala manantona anay mba ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra dia ampiasao an Jesosy ny talentantsika rehetra. Manao mandra-piara amintsika rehetra indray to. Fanai malala manulu kenisa futona mahafali irasansikani fasaresahan fadisahajayanajayana. Faly miarabantsika rehetra zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy manerana an'izao tontolo izao manaraka ny fankalazana ny 10 taona.
Iara ivavaka sika rehetra. Faly misaotranao zahay ry Jesosy Kristy tomponay. Fa tao anatin'ny 10 taona tokoa nanehoanao ny fiombonana sy ny fankatiavana. Ary ahafahanay mampiorona ny finoana sy ny fatokinay anao amin'ny alalan'ny fikambanana zanaky ny Fiangonana Luterana Malagasy. Ary apraisinao koa amin'ireo rahalasy anabavy maro manerana n'izao tontolo zao ka miompinoana aminay koa. Misy amin'izy ireny ny avy amin'ny fiangonana Rahavavy, misy koa aza avy amin'ny fiarahamonina zay miara-mankalaza ny 10 taona ity. De taio ny teninao, ny fampianarana, ny lahateny zay ho tanterahana ao anatin'izao fankalazana ny 10 taona zao. Misaotra Tompo. Amen. Ny fampianarana zay nomenary avana amin'izao fankalazantsika ny 10 taona ny zanaky Nefelema zao dia mitondra ny lohateny hoe ahoana ny fieverana, foezaka sy lavitrezaka ho fizakatenan'ny fiangonana, ho fiantohana ny mpiasa mpiangonana sy ny sapandraraha ao aminy. Tena tandrify tokoa ny lohahevitra zay nomenay amin'ny alalan'izao fampianarana zao, satria tokony hasia-pieverana tokoa reo fomba maro samihafa ampiasaitsika fiangonana mahakasika ny famiriam-bola zay atao Nefelema. Amreo no ahafahantsika manohana ny asan'Andriamanitra. Tsapa mantsy ankehitriny fa tsy ampy ny fampandehanana ny raharahan'ny fiangonana amin'ny alalan'ireo fomba fanaontsika andavanandro, tahaka ny rakitra, ny vokatra sy ny fidiram-bola hafa zay hita fa mibahatoerana tokoa eo amin'ny fanompoam-pivavahana ato amin'ny fiangonantsika. Raha miresaka momba ny atao hoe fizakatenan'ny fiangonana, ho fiatohana ny mpiasa-piangonana sy ny apahany amin'ny sapandraraha, ho fampiodinana Nefelema isika dia mitady vola manodidina ny 565 miliara d'ariary isa-taona zay voatratratsika ny tanjona. Amin'izao fampianarana zay ataontsika zao dia hozaraintsika roa ny fampianarana, ka ny fizarana voalohany no izerentsika n'ireo tanjona foezaka mahakasika an'izany fizakatenan'ny fiangonana ho fiatohana ny mpiasa-piangonana zany. Eo amin'ny fizarana faharoa no ijerentsika ny amin'ireo fiatohana ny asan'Andriamanitra lavitrezaka, ary anelanelany eo no anarahantsika mahakasika ny fomba fijery sy ny zava-misy ny ainan'ny fiangonana nandritra ny fotoana lava. Fa alohan'ny idirantsika ao anatin'izay fizarana roa zay dia hojerentsika kely aloha ny atao hoe inona moa ny atao hoe mizaka tena. Inona zany mizaka tena zany? Raha faritantsika fohy ny hoe mizaka tena dia tsy miankina amin'ny hafa fa mandray ny hafa ho mpiara-miasa. Zany hoe mahay miasa amin'izany fizakatena ny fiangonana zany isika. Masahana ny tetikasana laminasa ny fiangonana ve ny vola miditra, tsara tantana ve ny harena zay ananana. Reo rehetra reo dia fantaniana mila valiny amintsika raha miresaka mahakasika ny fizakatena ny fiangonana isika. Inona ary ny zavatra zay niaina Nefelema taloha? Rehefa nitombo ny fiangonantsika dia nanomboka nampianariny reo misiona teto Madagasikara zay nitondra ny fiangonantsika isika amin'ny alalan'ireo katekista, pastora, evangelista. Ary zany fampianarana zany dia hitantsika fa nasahana mahakasika ny amin'ny fivelomana. Inona no zava-nitranga tamin'izany fotoana zany? Malagasy aloha no nitondra ny fiangonana nanomboka eo amin'ny ambaratonga ambany, zany hoe ny fitandremana sy ny fiangonana. Fa nanomboka teo amin'ny distrit hatrany amin'ny surintendant kosa dia ny missionnaire nitondra, ka ny mpitondra distrit rehetra zany na koa ny surintendant ny akamaroany reny dia missionnaire avokoa. Ary tsy zany ihany fa ny fivelomana reo mpiasa rehetra zany nanomboka taty amin'ny distrit midina dia tao amin'ny distrit no
nandoavana azy. Fa ny andalana kosa ny fahaleovatena ara-pitondrana ka lasa malagasy no mpitondra ny distrit zay fileovana ankehitriny ny synoda ary ny foy BFLM teo miraharahantsika fiangonana luterana malagasy. Ary malagasy koa zany ny tompon-draharaha eo amin'ny asa zay tanterahany zay isian'ny komity zay miara-miasa amin'ny mpitondra isanambaratonga. Zany hoe tsy missionnaire intsony zany no nitondra ny fiangonana. Rehefa izaka tena ry havana dia mila mianatra sy mandray andraikitra satria izay manana toe-karena no afaka manatanteraka ny programany. Ary zay no atao hoe mizaka tena fa tsy ilay hoe manam-bola akory. Raha mijery ny fiainan'ny fiangonana luterana malagasy isika dia hita fa saika avy amin'ny fanampiana avy any ivelany avokoa ny akamaroan'ny fanampiana zay no raisitsika. Zao ny zavatra nitranga taty aoriana. Nampianarin'ny missionnaire ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanaovana rakitra. Zany hoe ny missionnaire zany nanakalo vola dia iny no natao rakitra teo ampidirana mba hahafahan'ny olona manana fianarana mahakasika amin'ny fahafoizana. Fa iverenantsika kely zay rehefa aoriana eo. Misy olana fototra telo lehibe tsara jerentsika ato amin'ny fiangonana. Ny olana ray voalohany dia ny hoe mora miona amin'ny zavatra kely vita ny fiangonana. Any hoe zavatra tsy dia manahoana, zavatra kelikely dia afaka mahafa-po. Ny olana ray faharoa dia zatra miankin-doha amin'ny hafa isika sy ny any velany. Raha misy aza olona ato amintsika manan-kataona mahafohy be dia tsy maintsy dokafana aloha mba ahafahana mametraka ny lanjany eo amin'ny fiangonana. Zany hoe tsy voavaly hoe inona ny azonao atao amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Ny fahatelo dia ny tsy fahaizana mifehy reo harena zay omen'Andriamanitra antsika. Hitantsika fa maro ny lovana velan'ny missionnaire tamintsika ary reny lova reny no harena tantantsika mandraka kehitriny. Mila vola iatoana ny asan'Andriamanitra isika. Ary misy ny lavitrezaka, misy ny foezaka. Zany hoe misy ny asa azo atao avy hatrany fa misy kosa ny mitaky paikady mahomby amin'ny alalan'ireo tetikasa marobe ahafahantsika manatanteraka azy. Inona ary ny foezaka? Ahoana ny azahoana zany foezaka zany? Ny foezaka dia efa fanaontsika fiangonana luterana malagasy amin'ny alalan'ny fanomezana, rakitra, vokatra, operation, apahafolo-karena ho an'ny sasany afaka manao azy. Tena manahirana sy toa mila hanimba ny fiangonantsika ato amin'ny FLM ny firesana famoriam-bola betsaka. Ary hita ny fitarainana mahakasika an'izany. Maro amin'ireo famoriam-bola zay heverina ho tsara ataotsika mantsy. Ny taovao maika aza mampihemitra ny fiangonana, eny mampihemitra ny kristianina. Satria ilay paikady entina hitondrana azy ny misy olana. Tsy vitsy koa ny olona no mieritreritra fa tena enta mavesatra ho azy ny famoriam-bola be zay ataotsika ao amin'ny fiangonana tsy akijanona. Ary misy aza ny milaza fa tsy ara-tsoratra masina sy tsy ara-pilazantsara ireny fanomezana atao reny. Ary koa tena adidy tsy azontsika ialana nefa ny fanatanterahana an'izany satria tsy azo sarahana amin'ny maha-kristianina tsika fa vokatry ny aim-baovao ataony mino ny fanomezana zay ataony. Zany hoe ny kristianina mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra no afaka mandrotsaka ny zavatra homeny ampandrosoana ny fiangonana satria fahasoavana voarainy no ahafahany manompo amin'izay rehetra ananany. Jerentsika aloha ny rakitra. Ny fanaovana rakitra teto amin'ny FLM dia teraka avy amin'ny fampianaran'ny fiangonana luterana avy any Norvège izay nitondra ny filazantsara teto Madagasikara. Taloha dia tsy nampandraisina anjara ny kristianina fa izay
na tafiditra ny filazantsara io aloha no ezaka zay nataon'ireo misionera ray aman-drenitsika. Zany anefa dia azo lazaina fa fiakinan-doha tanteraka tamin'ireo misionery. Tateoriana nefa dia nieritreritra ny misiona fa tsara raha ampianarina mandray andraikitra ny kristianina. Inona nataon'ny misionery ahafahana mampandray andraikitra ny kristianina amin'izany? Nanakaly vola izy, dia ny vola Iraimbilanja, ny Ventsikrobo, ny Ariaribe, ka nozaraina teo ambaravara-pidirana teo amin'ny fiangonana zany vola zany. Ka hoy ny misionera, ireto vola reto no arotsahy hatao rakitra. Fampianarana zany. Nanomboka teo dia ny hoe rakitra dia midika hoe manakaly vola nandraisany maro azy. Ary hatramin'izao aza dia mahazatra antsika ato amin'ny FLM zany. Amin'ny faritra maro, rehefa tonga ny fotoanany rakitra, ka bebe zany ray kitapo eo dia manakaly vola satria ilay lova napetraky ny misionera fampianarana antsika amin'ny hoe manakaly vola madinika satria olona maro no izarana an'le vola ka tsy maintsy atakalo lasa fomba mampanao ka tsy maintsy manakaly vola zany. Arak'izany dia tsy zava-baovao ato amin'ny FLM ny fanaovana ny rakitra. Fa ny mahagaga nefa dia zao, tsy manakaly vola ny olona rehefa mividy mofo, indrindra rehefa hividy zavatra mahaliana azy. Satria nahoana zavatra matanjaka no tsy maintsy vidiny, zavatra mahaliana azy no vidiny, fa mirakitra ohatrany hoe fomba ka tsy maintsy atao. Tena nahazatra antsika tokoa ny nanao rakitra. Indraindray aza dia efa zary mandeha ho azy na rotina tato amin'ny fiangonantsika zany fanaovana rakitra zany. Ary mila fieverana ny fanatanterahana azy ankehitriny. Nahoana ny mila fieverana? Satria rehefa tonga ny Alahady mitsangana ny olona mba handatsaka vola majinika. Zany hoe ilay tarazo vokatry ny fampianarana ny lovaintsika tamin'ny misionery zay diso fandraisana na tonga olana tamin'ny fanatanterantsika ny fanaovana rakitra ankehitriny. Lasa fomba mampanao fotsiny, mamenatra ny hoe tsy manao rakitra. Nefa ny rakitra dia fampandehanantsika ny asan'ny tompo. Tsy hoe lasa fomba mampanao ihany fanaovana rakitra, fa ndraindray aza tsy voahomana no tsy voakaly tsara tsony. Manao rakitra mandrakarivotsika amin'ny fotoam-pivavahana rehetra zay atao amin'ny fotoam-pivavahana. Ary ndraindray dia omena anarana reny rakitra maro samihafa ataontsika reny mba azahoana vola bebe kokoa. Voka-dehibe, rakim-pisaorana, rakim-bolafotsy, rakitra isaparitra, vovo-tsiritra, zay ataontsika amin'ny atsam-panahy. Reny dia mitaky kitapo maromaro zay tsy maintsy alahatra. Ary ndraindray aza miverimberina ny fanaovantsika rakitra amin'ny alalan'ireny kitapo maromaro zay atao reny. Zany hoe misy fiodinana imbe-dehibe zay mandany fotoana ao anatin'ny fiangonantsika. Mandatsaka rakitra mba ho fanohanana ny asan'Andriamanitra nefa. Fa ny zavatra mahavariana zany dia ny hoe mbola vola majinika ihany no haintsika manatanteraka an'izany. Ny fandatsahan-drakitra ry havana dia verina vokatry ny aim-pinoana ka iasan'ny fanoloran-tena zay atao amin'ny fotoam-pivavahana. Io no filazan'ny Coprentin amin'ny teolojia pratika zay ampiasaitsika fiangonana loterana. Zany hoe fanoloram-bola no isehon'ny fanoloran-tena ka tokony hatao amin'ny fahazotoana sy ny fifaliana ary amin'ny fanajana an'Andriamanitra zany. Arak'izany mba ho tratratsika zany tanjona amin'ny fanaovantsika ny asan'Andriamanitra dia tsy voatery ho vola madinika akory no atolotra atsika, fa afaka manao mihoatra noho izany isika ary afaka mitondra ny anjara biriky arak'izay tratra ny tsirairay mba ho tanteraka ny zavatra kendrentsika amin'ny fanohanana ny asam-piangonana. Noho ny fahasarotan'ny fitadiavam-bola amin'ny tontolo ambanivohitra nefa dia sarotra ny fitadiavana vola, fa ny fanaovana vokatra kosa natao solony rakitra. Eny ny ampahany betsaka amin'ny teti-bolan'ny fiangonana aza dia vokatra no avadika ho vola,
anoanana ny asan'ny fiangonana. Mitovy am'rakitra ihany ny olana, satria misy amin'ny kristianina no afa-po fotsiny amin'ny fitondrana ny vokatra fa tsy mandray anjara amin'ny fividianana. Rehefa manadihady momba ny fanaovana rakitra itsika dia tsapa fa ny zavatra ananany olona ihany no atolona, satria tsy manana vola izy. Zany hoe raha mijery azao ny fiangonana nentiko tany amin'ny fiangonana Tanjombato dia tsy mba nanao rakitra, tsy mba nanao vokatra ao am-piangonana zay, fa ny zavatra natao dia hoe ahoana ny ahafahan'ny olona manolotra fanomezana bebe kokoa, ka tsy hitakina aminy fa ataony satria mino izy. Ary zany fampianarana zany koa ny tsara hoe zahantsika tanterahana marina, tsy azo lavina ny fahasarotana amin'ny fitadiavam-bola zay miteraka ny fanaovantsika vokatra, saingy mety azo atao ihany manovan'izany raha ohatra ka mahafohy betsika, na amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ny fiangonana matanjaka amin'ny fiangonana madinika. Zany hoe ny fiangonana madinika mitondra ny vokatra any amin'ny fiangonana matanjaka, dia iny no aranty eo tokotanin'ny fiangonana ka mety azahoana vola mihoatra lavitra noho ny antenaina. Toy izany koa ny fanaovana opération isan-karazany ao amin'ny fiangonana, opération soupe, opération cake, opération chocolat. Ity dia anisan'ny miteraka olana. Zany hoe ny tena mampalahelo dia maka entana eny an-tsena ny olona anankiray na ampivarotra dia midy ao am-piangonana. Raha mividy chocolat 10,000 ariary izy, ny fianakaviana anankiray zany, dia midy R1,000 ao am-piangonana. Raha tambatra zany ny vola mivoaka amin'ny fianakaviana roa, lay mividy ny chocolat 10,000 ariary sy lay olona mividy ny chocolat R1,000 dia vola 10,000 ariary mivoaka amin'izany tokatrano anankiroa izany. Vao ny zavatra mitranga, ny R1,000 ihany no makany amin'ny fiangonana, fa ny 10,000 ariary zay masokarena lasa makany amin'ny toerana ny varotana azy. Maninona raha tambatra lay 10,000 satria lay manana 10,000 zay ny zakany hoentina manohana ny asa, lay manana R1,000 zay ny zakany anohanana ny asa. Zany hoe ny 10,000 zany miditra avy hatrany eo amin'ny kitapom-bolan'ny fiangonana, fa tsy ny R1,000 ariary fotsiny. Mbola toy izany ihany koa ny fanaovantsika didy zay miainga avy amin'ny ambaratonga isan-karazany, tahaka ny sampana, ny fiangonana, fitandremana, fileovana, synôda, anohanana ny asa amin'ny ambaratonga ambonina amin'ny asa iombonana. Raha ny rakom-bolana malagasy, rakom-pahalalana no jerentsika dia toy izao ny famaritany ny atao hoe adidy. Ny adidy dia raharaha na asa manandraikitra tsy maintsy atao zay takiany fiarahamonina, misy ny tena na ny fifandraisana amin'ny hafa. Toa manana endrika lalàna malefaka nefa zany adidy zany, na dia tsy tsapan'ny kristianina sasany aza. Ny tanjona amin'ny fanaovana didy anefa dia ny hampidirana vola araka ny azo atao mba hampandehanana ny raharahan'ny fiangonana. Ankehitriny dia misy ny kristianina zay velotaraina no tsy fandrotsahany apahany amin'ny ambaratonga ny adidy hoentina mampandeha ny raharaha. Zany hoe misy tsy mandeha tsony raharaha vokatry ny tsy fahavitan'ny apahany amintsika ny adidy. Misy koa ny mitaraina fa be loatra ny adidy zay aloha, vokany tsy tanteraka zay eritreretintsika tao. Fa hojerentsika kely koa mahakasika ny fahafolo-karena. Misy apahana kristianina miresaka betsaka mahakasika ny fahafolo-karena. Tamin'ny ankapobeny, Lutera dia tsy nanao fampianarana momba ny fahafolo-karena, ary koa tsy nanafoana ny fanaovan'izany. Saingy Lutera kosa dia nisan'ny nampianatra ny amin'ny atao hoe fanahin'ny fanomezana. Nampianatra mahakasika ny fanahin'ny fanomezana, zay miorina amin'ny Jesosy Kristy, ary ny ohatra omeny Paoly mba hitarika ny mino amin'ny atao hoe fanomezana. Tsy afaka hampandroso ny fiangonana ny olona raha tsy efa resy lahatra ny amin'ny famonjeny Jesosy Kristy amin'ny fiainany, ny famonjeny Jesosy Kristy zay efa azony. Na tsy mampianatra momba ny fahafolo-karena aza Lutera, dia mampianatra kosa momba ny asa tsara ataony mino. Ahoana moa ny fijeriny FLM momba n'izany fahafolo-karena zany?
raha jerentsika ny fotom-pianaran'ny fiangonana loterana amin'ny ankapobeny dia tsy ahitana taratra firy ny amin'izany fahafolo-kareny zany ary tsy hita na ao anatin'ny lalam-panorenantsika na amin'ny fotom-pampianarantsika izany. Miaritra ny pastora mampianatra ny amin'ny ampahafolo-karena satria raha zoina mantsy ny tantaran'ny FLM dia tsy mbola nisy fanapahan-kevitra na mela malalaka ny fiangonana hanao zany ampahafolo-karena zany ao amin'ny fiangonana. Nefa tsy misy toy izany koa ny fanapahan-kevitra mandrara ny tsy hanaovana azy. Hita araka izany fa tsy fomba nahazatra ny FLM ny fanaovana fahafolo-karena. Enina dia misy azy ny kristianina vitsivitsy ato amin'ny FLM zay efa resy lahatra ny amin'ny fitahian'Andriamanitra ka mampihatra zany amin'ny fiainana. Fony zay mbola mpiara-miasa ato amin'ny FLM 67 hektara na ao amin'ny FLM Tanjombato zay nitondra ny fiangonana luterana Tanjombato dia misy ampahan'olona na dia tsy maro ao amin'ny fiangonana no nanolotra ny ampahafolo-karena. Tsy omena ny pastora akory fa hoentina anohanana ny asa. Misy ndray ny olona zay manokana zany ampahafolo-karena zany anohanany ny pastorany amin'izay filana manokana mety ilain'ny pastora amin'ny fiainany. Ny fanaovana kitapo-imbonana eo amin'ny fiantohana ny fiveloman'ny mpiasa-piangonana. Io no resahantsika dia hiditra amin'ny fizarana faharoa isika. Efa nambarako tamin'ny fampianarana tamin'ny fankalazana ny jobily fa 70 taona ny FLM 67 hektara. Fa mba hampahomby ny ezaka ataotsika dia tsy maintsy hiditra amin'ny paikady fiantohana ny fiveloman'ny pastoratsika isika. Na aiza toerana ny endrena azy ahafahany mitory ny filazantsara amin'ny fifalena, tsy amin'ny fiferetanaina, ary koa tsy ho vesara ny adi-piainana reny pastora mpiasa-piangonana reny hatramin'ny katekista, evanjelista sy ny teolojiana. Fitandremana 570 ny misy ato amin'ny FLM. Fileovana 720 synoda 520 ary ny ray any velany. Misy pastora 500 sy teolojiana 570 zay tokony ho tohanantsika. Kristianina manodidina ny 4 tapitrisa mahery araka ny statistikatsika FLM tamin'ny 720. Ny KMSL fa 170 ny vorotany Ambotihara ny Vondrozo tamin'ny zoma 130 hatramin'ny alarobia zoma 130 Mey hatramin'ny alarobia 5 Jona 2020 ary ny hamafisina tamin'ny KMSL zay natao tao amin'ny synodam-paritany avoany KMSL fa 270 zany ny talata 20 Oktobra hatramin'ny alahady 17 Oktobra 2020 tany amin'ny synodam-paritany avoan'ny Fianaratsoa dia nanapa-kevitra ny idirantsika amin'ny atao hoe kitapo iombonana. Izany hoe mampalaky ny fitaran'ny fiangonana ny kitapo iombonana satria ampy ny fivelomana sy ny fitaovana entin'ny olona zay ny rahantsika hanatanteraka ny asa na pastor na teolojiana na katekista na evanjelista. Eo ampikaroana zany tetikady atanteraka n'izany kitapo iombonana araka ny fanapahan-kevitry ny KMSL 170 natao Ambotihara ny Vondrozo sy ny KMSL 270 natao tany amin'ny synodam-paritany avoany tany Fianaratsoa zany ny Braofoy be FLM zay tarihy ny tonian'ny FLM ankehitriny miaraka amin'ireo teknisianina marobe zay manolo-tanana ny Foibe FLM mbo fanatanterahana an'izany. Ireo teknisianina miaraka amin'ny Foibe FLM kosa mitondra azy ao amin'ny fivorian'ny filohan'ny synodam-paritany zay mpanolotsaina manokana ny Braofoy be ary orian'izay vao entina makany amin'ny KMSL ireo paikady maro samihafa hoentintsika manatanteraka an'izany. Zany hoe efa voalazantsika tany aloha fa ny misiona no fiainana sy antom-posian'ny fiangonana ka zay atao rehetra zany dia misiona avokoa amin'ny alalan'ny fanamafisantsika ny fiombonana koinonia. Anamafisantsika ihany koa ny asa miandry antsika ary tsara ho marina fa ny fizakantena zay ataotsika fiangonana rehetra dia tsy maintsy miainga na mipaka any amin'ny fiangonana, fitandremana, fileovana, synody zany. Ary tokony ho tafapaka amin'ireo
asa iombonana zay irahantsika sy ananantsika ato amin'ny FLM sy ny projet maro samihafa. Nikendrena zany dia ny hananany mpiasa-piangonana fivelomana fototra amin'ny alalan'ny fiaraha-miombonezaka ataotsika amin'ny fitiavana, fanalavirantsika ny fitiavatena samihafa, fa ho mpiara-miombonantoka kosa amin'ny fitoriana filazantsara isika rehetra. Isika manoana andreo mpiasa-piangonana, ny mpiasa-piangonana kosa manolo tena satria efa natsoina tamin'izany izy. Mitaky fiovantsaina lehibe amintsika rehetra nefa ny fomba fanatanterahana an'izany. Maro amin'ireo zay nitanysaitsika teo ambony, ny rakitra, ny vokatra, ny adidy, ny fahafoizana, ny kitapo-iombonana, ny tena tsara tokoa, ka mety hahatonga ny fiangonana amin'izany fizakanteny zany raha voarindra sy ezahantsika ny hatanteraka azy. Raha manao an'ireo tena zava-dehibe ny kristianina rehetra, satria ny fahafoizana amin'ny fo no ahafahana manatanteraka zay rehetra kasaina ho tanterahana. Ny fahavalony zany fahafoizana zany kosa nefa, na ny fahavalony zany asan'Andriamanitra zany kosa nefa, dia ny fitiavatena sy ny famokonantsika tanana amin'ny tsy fahafoizana na dia zava-dehibe aza no eritreretintsika fa ho tanterahana eo amin'ny asan'Andriamanitra. Araka izany dia tsy ampy ny eritreretintsika ny fampandrosoana ny fiangonana amin'ireo fomba fitadiavam-bola mahazatra voatanisa teo aloha, fa mila mitady hevitra vaovao ny fiangonana ahatanteraka izany, eo indrindra no hidirantsika amin'ny fizarana faharoa sady farany eo amin'ny asa fiantohana ny asan'Andriamanitra. Ny fiantohana ny asan'Andriamanitra lavitrezaka amin'ny alalan'ny fizakantena. Ny fiangonana manana ny maha izy azy dia manana fizakantena, ary ny FLM dia anisan'ny fiangonana manana ny maha izy azy amin'ny alalan'ny fitombony pino ao aminy zay mihoatra ny 4 tapitrisa mahery zay voatanisantsika teo. Akoatran'izany mampalaza antsika ny asa-pifoazana manerana nosy any velany, mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra ny Madagasikara sy ny fitarian'ny fanahy masina antsika kristianina rehetra amin'izany fitoriana ny filazantsara ny Jesosy Kristy zany. Fanomezam-pahasoavana ho antsika FLM ny fananana tany, foto-drafitrasa maro samihafa, indrindra ny fananana ireo zanaka maro manana fahaiza manao eo amin'ny sehatra rehetra, tsy miankina, fitondram-panjakana, mpanao politika, mpisehatra amin'ny fampandrosoana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena. Tsy mbola hitataratra eo amin'ny fiainan'ny FLM nefa ny fisiany zany, na dia hitataratra ao amin'ny fiangonana kosa ny fananana azy ireo, indrindra eo amin'ny famolavolana karazana foto-drafitrasa. Ny FLM dia fiangonana mitaizany rehetra, olona feno, saina vatana fanahy, araka ny finoana sy ny soratra masina ary ny fahasoavan'Andriamanitra ka matanjaka sy henoiteny eo amin'ny firenena malagasy any velany efa nazavaiko tany aloha be tany zany fampianarana zany. Io no vina eritrereto ny foibe FLM tanterahana mandritra ny 4 taona ary koa irahana miara-mandeha amintsika, zany hoe miroso amin'ny fanavaozana araka ny fomba fiasa isika, ka ny fanahy masina ne no hanampy antsika amin'izany. Tsy ho tanteraka nefa zany rehetra zany raha tsy manaiky ho tariany fanahy masina isika rehetra, ka tsy sanatria tsy hijery afa-tsy ny tenantsika na ny fiangonana misy atsika, na koa ho anao amin'ny zavatra ny adidy amin'ny ambaratonga rehetra eto amin'ny fiangonantsika. Malagasy maro no mbola miaina ao anatin'ny fahantrana, nefa malagasy maro koa no manan-kataoka afaka manohana ny fiangonana. Tokony hiverina amin'ny lanjany na amin'ny tanjany ny sampana rehetra misy ato amintsika, ny sampanasa ato amintsika, ary tokony hotazana ihany koa sy voaro reo foto-drafitrasa rehetra, ary tokony voatrandraka izy tsirairay avy reny ao anatin'ny fitantanana mahomby, ny fanajana ny soatoavin'ny FLM, indrindra fa ny rosoana hatramin'ny fitantanana mangarahara zay miditra makany amin'ny misiona azo antoko zany. Ny bro foibe ny FLM dia nanova fomba fijery sy paikady vaovao iarahantsika amin'ireo filohan'ny synodam-paritany,
fa ireo asa fahampandrosoana zay ataon'ny fiangonana dia tsy maintsy miatraika amin'ny fiainan'ny fiangonana mivantana manomboka amin'izao. Zany hoe miatraika amin'ny fiainan'ny fiangonana mivantana ireo karazana projet maro samihafa ataotsika mba ahitana vokatra zany. Hitantaratra any amin'ny fiangonana, fitandremana, fileovana ary any amin'ny synode. Maro ny vola zay miditra amintsika FLM avy amin'ireo mpiara-miombonantoka fa tsy miatraika mivantana any amin'ny synode ny midiny zany. Fa kosa mijanona amin'ireo projet zay tohanana ho fampihodinana ny asa rahantsika miara-miasa amin'izy ireny. Fa efa nampianariko tao amin'ny FLM 67 hectara tamin'ny 4 mars 2024 ny hoe ny fizakantena, ny fizakamanana na fahatsapatena ho tompony amin'ny asa tao amin'ny FLM na ny ownership zany. Ka averiko fo eto ny mahakasika an'izany amaranantsika ny fampianarana zay ataotsika. Mba tongavana amin'izany dia mila fandraisana andraikitra zay mifototra amin'ny fiarahamientany daholobe isika FLM. Io natao hoe team oriented work. Tsy asa mora ny mampivondrona sy fitantanana olona fa asa sarotra satria mitaky fiovana lasitra zany, paradigm shift. Ka tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fomba fiasa vaovao matanjaka sy mahomby fiarahamientana ampaharitra sy ampitombo ny fiangonantsika zany. Misy fomba fahaiza mitantana telo zay nampiasany ngiahy Henry Venn, sekretera generalin'ny fikambanana Church Mission Society CMS. Nanomboka tamin'ny taona 1970 hatramin'ny taona 1970 sy nga atao hoe Rolf Anderson zay sekretera generalin'ny raharaham-bahiny tao amin'ny American Board of Commissioners for Foreign Missions ABCMF. Izay anisan'ny organisation kristianina amerikanina voalohany ka akatsika lesona mahakasika ny zavatra nataon'izy ireo. Izy ireo dia nampianatra mahakasika ny atao hoe free selves. Ao anatin'io no ahitantsika fomba fiasa anankitelo ao anatin'izany. Dia ny voalohany ao anatin'io zany dia ny hoe fanoana tena, self supporting. Zany hoe fahaleovan-tena ara-bola ka tsekinana amin'ny any ivelany. Ny faharoa dia ny fivehezana ny fitantanan-draharaha ka tsekinana amin'ny hafa, self governing. Ary ny fahatelo dia ny fampelezana filazantsara, zany hoe ny zanatany no manao ny asa misionaly rehetra, self propagating. Reo zavatra telo reo zany no ahafahantsika miroso lavidavitra kokoa. Ary io boky zay nampihariny Henry Venn io nanaovako fikarohana tamin'ny famitana ny thèse master zay nataoko tany amin'ny Luther Seminary Saint Paul, Minnesota. Nazahoana ny diplôme mahakasika ny Congregational Mission and Leadership, zany hoe raha dika amin'ny teny malagasy fitondram-piangonana misiona ary fahaiza mitantana. Nanentanareo misionera mpiara-miasa aminy nga Henry Venn sy Rolf Anderson mba hainangan'izy ireo ny fiangonana afaka manohana ny tenany. Tamin'izany izy rola reto dia niezaka mba ahafahana mitory sy manompo ny filazantsara amin'ny faritra misy azy. Saingy rehefa nandinika izy ireo dia niala ny kontinanta misy azy ka lasa nakany amin'ny toeran-kafa mba hampianatra an'izany fizakanteny zany. Ny bosesika ny fanampiana avy any velany. Ary zany nahatonga nga Henry Venn nahatsapa fa mahatonga ny fiangonana tsy ho tompona andraikitra eo amin'ny asany zany. Ary nahatsapa koa izy fa miteraka fiakinan-doha zany fibosesen'ny fanampiana avy any velany zany. Amin'ny Henry Venn mantsy ny fampandrosoana sy ny fanabeazana dia tsy afaka misaraka mandrakariva satria fototry ny fivoarana zany. Zany hoe tsy latsa-danja ihany koa izy ny fanaovana laharam-pahamehana amin'ny fiangonana, ny fitoriana filazantsara,
nefa tsy kelikely koa ny anjara toeran'ny fampandrosoana ara-toekarena ho fampivoarana ny fiangonana amin'izay itoriana ny filazantsara. Nanomboka tamin'ny fananganana industria fambolena sy fanodinana landhazo tany Sierra Leone sy Uribaland niaraka tamin'ireo fiangonana teratany reo ny fampianarany mahakasika n'izany tsy fekinan-doha ka afana mizaka teny zany. Ny teny hoe mizaka tena dia matoa teny mpanao, ary ny foteny zany dia ny hoe zaka neviny dia ny hoe mitondra mitandrina miadidy toy ny tompony. Araka ny fampianaran'ny Dr Fabien zany, Dr Lutera Fabien zafady, ny fizaka-tena dia zao ny filazany azy. Fizaka-tena ho izy dia fanaovana samirery ny asan'ny fiangonana amin'ny mahafiangonana azy amin'ny alalan'ireo loharano karena rehetra eo ampelantanany, na ampy ireo na tsy ampy, eny na maharaka ireo na tsy maharaka. Io zany fampianaran'ny profesora atsika FLM Dr Lutera Fabien. Zany hoe samy afaka mizaka tena daholo zany, na ny manan-karena na ny mahantra. Mizaka tena daholo ny fiangonana rehetra, zay ny tanjona ao anatin'ny asa atao. Marina fa ny fizaka-manana na ny fahatsapatena ho tompony dia asa mitaky kalitao avolenta amintsika zany, professionalisme, zany hoe ny fahaiza manao compétence na ny fahaizana mitantana ka idirana amin'ny lafiny matihanina kokoa. Io zany no lakileny kalitao sy ny fahombiazana zay hoentsika manatanteraka ny asa, ka amin'izany no hoentsika mirosa amin'izany fahatsapatena ho tompony asa ary mitaky fanaovana hetsika mirona makany amin'ny matihanina zany fomba ataotsika zany. Ny fizaka-manana koa dia fahatsapatena ho tompony zay mitaky fandraisana andraikitra, responsabilité zany, ka tsy natokana ho an'ny manan-karena ihany ny fanaovana ny asa, fa ny tsy manan-katao koa araka ny voalazako teo aloha, zany hoe tsy miandry ny manan-karena ny fiangonana tany Makedonia araka ny Korintianina 1:10 sy ny manaraka, zay vao nandray andraikitra tamin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Zany hoe fiangonana kely sy malemy ny fiangonana tany Makedonia, saingy fiangonana nanana hitsipo izy, nanao araka zay zakany, mihoatra noho zay zakany azy, ary nanao fanomezana araka ny sitrapony mba ahafahany manohana ny asan'Andriamanitra. Fizaka-manana zay fahatsapatena ho tompony koa dia mitaky fitiavana avy amintsika zany. Zany hoe fitiavany Kristy no manery anay, hoy Paoly Apôstôly amin'ny Korintianina 2:5-4:10. Zany hoe tsy afen'ny Baiboly koa zany ny fahavalony zany fizaka-manana sy fahatsapatena ho tompony zany, fa ao koa ny fiemorana ara-panahy zay mety hitranga ka hanimbany zany fizaka-tena ataotsika zany. Amin'ny fizaka-manana na ny fizaka-tena sy ny fahatsapatena ho tompony dia asa mitaky fanapaha-kevitra matotra, décision zany, sy fiovandasitra, paradigme shift, zany hoe fiovana fototra amin'ny fomba fiasa sy ny fiheverana fototra amin'ny fomba fanaovana zavatra iray ka mitarika hetsika sy fomba fijery vaovao. Amaranako azy dia zao ry havana. Manana teknisianina be deabe ny FLM, ary etsoanay ireo zanaky ny fiangonana mbola ivelany zany teknisianina zany mba hanolo-tanana ny Brofo be. Efa miditra ao anatin'ny fiaraha-miasa, partenariat amin'ny sehatra maro samihafa isika, ary tsy ho ela zany dia isy ny projet zay efa azotsika ho tanterana sahady, synodam-paritany enina zany no anomboantsika ny zany tetikasa zany, zay efa nahatonga ny zany tetikasa zany dia ny synodam-paritany avaratra, SP-ava zany, misy fambolena girofle zay ho tanterana izy ireo, ho toanana zany tetikasa zany. Tetikasa faharoa dia any amin'ny synodam-paritany Atsinanana, synodam-paritany Tomasina zany. Amin'ny indray zany dia any Tangaro aty akaiky ny 10 Pointe no anatanterana azy, misy partenariat koa amin'io zay efa manomboka ny asa ataon'izy ireo fa mila toanana bebe koa zany ny asa ao. Tangaro zany dia centre agrico-écologique anankiray zay hoentsika manatanteraka ny programme FLM mahakasika an'izany, no centre de semence anankiray koa ahafahantsika mampiroborobo ny harikarena amin'ireo volo-fanondrana zay mahazatra ny FLM. Ny fahatelo dia ny synodam-paritany Antananarivo zay any Karmela any Akazobe,
misy tany 100 hektara ananantsika any ary misy fotodrafitrasa maromaro zay kasaitsika tsangana sy aorina any. Ny faefatra dia synodam-paritany Orombe, manana tany 10 hektara tsika amin'ny synodam-paritany Orombe, iarahana amin'ireo teknisianina zany ny hamboletsika mangahazo zay atao gary. Io zany dia efa misy ny fiarah-miasantsika amin'ireo mpiara-miombonantoka amadiana an'izay. Ny fahadimy dia any amin'ny synodam-paritany Ambovimbe Androy, zay efa mamokatra gary sahady izy. Zany hoe efa misy zany ny asa tao any mahakasika an'izany gary zany, ka raha miasa amin'ny fiangonana 67 hektara, indrindra fa ny fiarahantsika miasa mahakasika amin'ny gropy Nehemia zay efa manatanteraka an'izany asa zany, mamadika ny gary amin'ireo harena ary efa misy hanohana koa zany projet gary zany. Ny fahaenina farany dia amin'ny synodam-paritany firenena Tuleara zay ananatsika tany 4 hektara, misy fotodrafitrasa maro koa zay atsangatsika ao. Ka eto zany pamaranana dia amin'izao 10 taona zao no ijerentsika fomba vaovao hoentsika manohana ny asa amin'ny alalan'ny zany fizakantena lavitrezaka zany ho fiatohana ny asan'Andriamanitra. Projet azo antoka nefa projet mampidi-bola, akoatra n'ilay kitapo iombonana zay efa ho tanterahantsika tsy ho ela amin'ny fivorian'ny KMSL ny tondrantsika azy. Raha sitraky ny KMSL midirana amin'izany dia ho tanteraka zany. Raha mbola misy ny olana dia vonina hatrantsika ny hamaha ny olana rehetra mba ahafahantsika miditra amin'izany kitapo iombonana zany. Fa ny projet fampandrosoana zay ataotsika amin'ireo sinoda isa-tsinoda kosa dia hiditra amin'ny fazy faharoa zany tsika any amin'ny volana Jolay any ho any, dia reo zay mahatonga ny projet manaraka indray zany no hotoanatsika ao anatin'izany projet zany. Reo zany lay projet foezaka sy lavitrezaka ho fiatohantsika ny asan'Andriamanitra amin'izao fiarahantsika miasa amin'ity ezaka ataotsika ity zao. Ka mankasitraka ny admin, ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy, ny teknisianina rehetra ary tsy kely indrindra, dia isika pastora, mpiara-miasa rehetra, ny katekista, ny evangelista, ireo teolojiana maro, ny kristiana rehetra zay miara-miombonezaka amin'izany fikambanana ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy zany, ka mizara ny tenin'Andriamanitra ny haitao sy ny fomba rehetra haintsika mampandroso ny finoana sy ny fitiavana. Ivavaka isika. Sotranao zay tompo fa tanteraka ny fampianarana mahakasika ny fizakan-tenan'ny fiangonana ary anloranay ny programa zay ho tanterahana, ka iraisanay fo ialanay amin'ny fomba mahazatra, idiranay amin'ny fomba matihanina kokoa amin'ny fanaovana ny asanao, dia mangataka ny fitarian'ny fanahy masina zay satria zany ihany no ahafahanay manatanteraka ny asa araka ny sitraponao. Misaotra tompo. Amen.
Kristi na rahasia fisanino danatin Kristi sao yateni Mandika Hapon Posundusu Vivitana Sarabu Sao Yateni Mandika Hapon Posundusu Vivitana Sarabu Fatina não se